Oh, how I love him. How I adore him. My life. Afatra nentiny mpaminany William Marion Branham mitondra lohateny hoe Hebreo toko fahenina laharana fahatelo ny alahady 15 septambra 1757 tao amin'ny Branham Tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA. My God and Savior came, and Jesus was his name. Miarabanareo sakaiza tombontsi manokana ny maheto ary ny fahavitana teny fampidirana goavana arak'izay nataon'ny pastoratsika dia azo antoka fa mila fiainana tena izy satsy zany koa de rahantsika ny tompony amin'ireo heriny lehibe rehetra manasitrana sy ny famindram-pony izay nomeny antsika tamin'ireo taona ny fandimby. Eny manana filazana vitsy atao ny anankiray zahay Ralaotsa sy Rala Robertson dia saotra anareo rehetra zahay fa nivavaka ho anay satria vita tsara ny dia nandalo fotoana nafinaritra zahay fa efatrandro sy tapany teo nandehananay ataoko fa zay nefa tafaverina somatsara indray nitahanay ny tompo. Eny nambaranay fa Rala Graham Snellin ny fifohazam-panana taony dia mbola anto ihany etsy amin'ny fiafarany arabe Brigham eto an-tanàna ary amin'izao alarobia zao anaingy arapitsy aorin'ilay fihevirina fandevenana izay ambarako afaka fotoana foy ambaranay aminareo zany amin'ny alarobia ty tsika nanao délégation misika rehetra hoany mba hamangy any Rala Graham alohany amarana ny fitoriana ataony eo ary esaka hitondra ny fiangonana rehetra hiaraka eo sika raha azo atao ka hoe ny délégation mba iarahana amin'ny Rala Graham amin'ny anankiray amin'ireo fivorina ary eny anitolakandro dia ao amin'ilay trano fametrahana razana ao Charleston no misy any Ramatou Colvin izay efa paketo amin'ity fiangonana ity taona maro lasy zay efatra amin'ny 70 taona izy fa omaly izy no nandao an'ity fiainana ity mba ho any amin'ny tompo Jesosy. Ary ny fandivenana azy dia tokony hotoriana amin'ny alatsinainy ataon'ilay pastora Andriamato McKenny fa iny izy io dia pastoran'ny fiangonana metodista atao Port Fulton taona maro izay sakaizan'izy ireo manokana ary hoe manilany ny alatsinainy eo inoko fa amin'ray ora io eo amin'ny amin'ilay chapelle ao Charleston Indiana ary reo rehetra sakaizan'ny fianakaviany Colvin dia ny fantatro zany akasitraka tsotro zao ny fampahirizana kely na ny fandraisan-tanana kely satria fantatsika rehetra ny amin'io dia sika zay efa nandalo amin'ireny loasa reny sika manokana ka malala n'izany hoe maty sakaizany sika ary dia misy azy io dia ao amin'ilay chapelle etsy ao Charleston Indiana raha makany ianareo anidolakandro eny akasitraka zany ny fianakaviana Colvin azoko antoko maro amin'ireo fianakaviany mbola maketo amin'ny tabernacle efa nampanambady nandevona nanao batisa saky ny fianakaviany rehetra koa Ramsey Grayson zay mpifanila trano tamintsika teto fahiny izy misahana n'ilay trano fametrahana razana etsy ary noho zany rariva raha sitrapony tompo eo amin'izay hijanonantsika anio maraina eo no ezahantsika raisina rariva eo amin'izao fandalinana lehibe lalintsika zao koa de everiko fa zany no filazana raha ny farafahalalako azy ka amin'izao alarobia avy zao eny eo no anambaratsika ny takariva iarahantsika amin'ny Rala Graham fa tonga soa eto amin'ny varavarantsika avokoa ny vahiny rehetra ary faly zay fa tonga eto ianareo any maraina ary angatanay ny itahin'Andriamanitra anareo fatratra tsy tambosaina an'io amin'izao fivoriny zao voalaza tamiko Rala Cox fa tsy de mandeha tsara amin'izao fotoana zao ny fanamafisam-peo angamba mety no toetrandro ka fiaina mandony retsy fivoaham-peo etsiretsy sady efa tsy de tsara loatra ihany koa izy ireo ka mety zay no antony indro misy anabavy hitako mipetraketsy zay fantatro ranabavy Argambret za tsy de tsara na fanao loatra zao ny manontany an'izao kanefa nandre vaovao avy amin'ny Rala Argambret ve nao hatramin'ny andehanany tena lina ny andreny aminy raha vao azontsika fantariny any Suisse sy Allemagne izy manao fivorina any miaraka amin'ny Rala Tommy Hicks sy Paul Ken raha vao mandrenao raha nabavy rota dia ampalalao avy hatrany raha vao azonao atao eny tsy manana mpikambany zao tabernacle kely zao fiambonana no nanantsika
tsy manana fanekempino sika afa-tsy Kristy, tsy manana lalàna fa tsy fitiavana, tsy manana boky afa-tsy baiboly. Boky tokana ihany no fantatsika ary io ihany no zavatra fantatsika sy nanantsika. Raha indro ny rahan'i Jesosy Kristy fa manadio atsika ho afaka amin'ny fahotana rehetra dia manana fiambonana eo amin'ny tsirairay ny rehetra. Na tsikaritra aho tamin'ny maraina fa ny sasany aminareo oleto angamba nandre an'ilay rahalahy nivavaka katolika izy io ka dia ana katolika izy fa iny fa manana karazan'olona maro sika tongeto nanana tombontsoa manokana vao fotoana fo zay nandray tanana n'ilay rahalahy menolita mipetraka etono. Misy ny avy amin'ny menolita, ny avy amin'ny metodista, ny avy amin'ny batista na ny katolika ka na mety ho izy aoka izy ho tonga fa manana fiambonana miaraka manodidina an'ireo fitahina avy amin'ny tenin'Andriamanitra sika. Misy vavolombelon'i Jehova mipetraka eto, misy karazan'olona samihafa zany hoe anara-piangonana samihafa fa iny dia tiako eny hatramin'izao ny tany andrefana tiako ireo soavaly sy ireo andianomby fa teo amin'ny toeram-pimpiana no nitezaina ary tiako zany fa fanaonay ny andry azy ireo nyteny ary niaraka tamin'izy ireo ary nisy fefanangonana azy ireo nataonay tsy fantatro raha fantatrareo vahoaka ety Atsinanana ny fefanangonana natsy zany dia rehefa mitondra andianomby ao anaty ala manao fefy izy ireo mba hanakanana azy ireny sivily lalana araka ny fiantsona izy ireo azy ka iverina eo amin'ny fitobina minanahitra izy ireo fa teo no nambolena ahitra ivelomany rehefa ririnina ary koa eny ambony tendrombohitra misy fefiambenana ihany koa eny zay ampisarana izy ireo vaviny sy lahany maro sy sisa antsoina hoe fefiambenana zany fa ny tena fefy lehibe dia eo amin'izay misy an'ireo mpiambina zay andalovan'ilay andianomby koa dia nipetraka teo aho andro maro teo amin'ny laseliko ary nijery an'ireo andianomby nandalo teo nisy marika karazany maro niditra teo nisy ny sasany antsoina hoe diamondra ary ny sasany tamin'izy ireo baraix ary ny sasany ny anay tripode toy ny famantarana eo zazalahampanazava ny alina hafa zay nanaraka antsovaly taoniny zany dia turketraka ary misy marika maro isan-karazany zay rehetra teo mba halalany ny ombony rehefa mivoaka izy ireo koa fa ilay mpiambina dia tsy manisy lanjany loatra ny amin'ny marika misy eo amin'izy ireo fa ilay tapakila mipetaka eo amin'ny sofony na aliana azy zay rehetra miditra eo na inona marika eo aminy dia tsy maintsy karazana airfort tsy afaka miditra izy raha tsy airfort tsy maintsy voasoratra eo zany raha tsy zany dia tsy afaka andalo eo ataoko fa amin'io andro hiaviany tompo io tsy anisy lanjany izy ny amin'ny marika etsika fa raha samy kristianina nateraka indray ny rehetra mara zany ny valan'ny Kristy ny fitiliana raha no anaporofo ny maizy atsika kristianina sika rehetra ary raha toy zany misy atsika rehetra any dia tsara ho atsika no toy zany eto sahoana ho ianareo toy zany no fandehany akasitrahantsika ny fiambonana rehetra avy amin'ireo fiangonana samihafa rehetra ankehitriny eo ampandalinana an'izao bokiny ny Hebreo feno fitahiany zao sika nisy rahalahy faly loatra tamin'izany ka nalainy ireo rakipeo ary manao boky hovakinany amin'io izy eny ho avy eo sika tsy hoe la amin'ny toko fa 2:1 manantena ny anokana ny ririnina rehetra eo amin'izany sika eo amin'ny toko fa 2:1 satria ny tsararay amin'ireo olona ao reo iritsika ny iverina manerana ny boky ka hamatotra ny soratra masina rehetra ikambana efa saika ataoko zany nataoko tamin'ny ampahany io ny sasany tamin'io tamin'ireo toko teo aloha reo mba hahafahana mamatotra ny boky rehetra ikambana satria hitanareo fa ny soratra masina dia tsy maintsy porofony ny soratra masina no zany raha misy zavatra mifanohitra ka misy olona efitra fa misy soratra masina mifanohitra dia efa tsoa zany tsy misy soratra masina manohitra soratra masina ny mifanohitra dia mety eo amin'ilay fomba fijeritsika azy nefa tsy misy mifanohitra zany efa ela no nitoriko 20 taona eo zay fa na dia indray mandeha za tsy mbola nahita zavatra ao amin'ny baiboly hoe mifanohitra amin'ny zavatra hafa voasoratra ao amin'ny baiboly ary fa fantatro toso zao fa tsy eo zany ary androany sika dia mandalina n'ilay anisan'ny toko voatahy indrindra eo amin'ny Hebreo ny toko fa 7 ary raha misy tsy manana baiboly nefa tiany ny anaraka anay eo amin'ny famakina dia afaly anay nitondra baiboly eo aminareo raha nangatarana fotsiny anareo mila olona vitsy aoka isy olona ho avy akan'izany eto misy olona manangatana etsy aoriana ary misaotranao rahalahy ary raha mila baiboly ianareo atsangano fotsiny ny tanana fa hoentina eo aminareo zany eny ny fomba tokana ahafahan'ny fiangonany iray iorina ny fomba tokana ahafahan'ny olona iray anana finoana
dia tsy amin'ny alalan'ny anara-piangonany, tsy amin'ny alalan'izay ikambanany. Ny finoany anefa dia tsy miorona eo amin'ny teolojian'ny fieveran'ny olona iray, satria raha izay dia mbola olona ihany io rehetra io. Fa ny fomba tokana fa ny finoana ahitany tena toerana fitsaharana dia eo amin'ilay tenin'Andriamanitra tsy miozongozona ary tsy mietsika. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana, ny fandrenesana ny teny. Izany ny fomba iorenany ary rehefa reny finoana ka ekena dia miorona ho mandrakizay. Tsy misy mahavita mampietsika ny intsona, na inona mitranga na inona midona. Tsy misy afaka nova an'io finoana io. Eritrereto zany. Tafaorona mafy ianareo ka tsy miova intsona na eo amin'ny fotoana na ho mandrakizay. Tafaorona mandrakizay ianareo, fa tamin'ny fanatitra iray ihany no efa nahatanteran'Andriamanitra ho mandrakizay, zay olona no amasinina na natsona. Ary ny finoana dia manana toerana lehibe tokoa eo amin'ny kristianina dia ny fiainan'ny mpino, ka afaka hijoro tsara zany rehefa eo anilan'ny fasana feno fotaka na eo amin'ny vatapaty izay misy zazamena sarobidy na olo-tiana niala tamin'izao fiainan'izao ho any ankoatra, ary amin'ny fijery entitry ny masona voromahery no ahafahany mijery azy zay nilaza hoe zany fananganana ny maty sy fiainana. Ary adinina izy ireo ny zavatra aoriana, miezaka izy ireo ny anatratra ny mariky ny fiantsoana avy any ambony. Faly tokoa aho fa nanomana an'izany Andriamanitra, ka nanao an'io fanomezana maimam-poana ho any rehetra. Izany no tokony ho maizy ny fiangonana. Ny fiangonana dia tsy midika ho anara-piangonana na rafi-pivavahana, fa midika hoe andian'olona na mpino izay tafangona hiaraka eo ambanin'ny fiambonana amin'ny teny. Ary eo amin'ity fampianarana mahafinaritra nataony Masida Paoly ity, raha miverina ny oriana tamin'ireo toko teo aloha, dia nitodika manokana izy ny amin'ny Andriamanitra faratapony any Jesosy Tompo sy na izy azy. Kristy dia Andriamanitra natao arak'izany mba ahafahany olona hatsapa azy sy kasika azy ary anana fiambonana aminy. Kristy, ny Tompo Jesosy, dia ilay vatana nonenan'Andriamanitra. Andriamanitra ny tonga nofo ka nonona tamintsika. Timoty 2:3 iaraha manaiky fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka n'Andriamanitra, fa Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo. Lay Jehova lehibe no nidina ka natao azo tsapaitanana tamin'ny velomany tao amin'ny vatany zanalahy, ka nanambara sy nampiavana an'izao toy izao tamin'ny tenany. Andriamanitra dia tsy hafa, Kristy dia tsy hafa akory fa Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia tsy hafa akory fa Kristy. Izy roa nikambana no natonga n'ilay Andriamanitra azy ho ara-batana, natao ambany kely noho ny anjely mba ahafahany hijaly. Ny anjely dia tsy afaka hijaly. Jesosy teo ilay tabernakely nonenan'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7 hoe reo tabernakely sy ny fanatitra odorana ary ny fanatitra latsa-drà dia tsy sitrakao, ny tena no namboarina ho ahy. Kanefa ny avo indrindra tsy mitoetra ao amin'ny tabernakely amin'izay natao amin'ny tanan'olona, fa tena no namboarina ho ahy, izay natao no tabernakely na nonenany mba ananana fiombonana amin'ny olona. Raha velan'Andriamanitra, raha vao vitatsika ty toko ty na hoe vitatsika ty boky ty, dia tisika niverina ary andray ny bokin'ny Rota ary aneo eo amin'izany ny fomba nahatonga n'Andriamanitra ho avana ho atsika, mba hampiavana ny iverina amin'ny tenany amin'ny fiombonana ka natongavany ho isatsika. Ny mpanafitra dia tsy maintsy havana,
ary ny fomba tokana nafahan'Andriamanitra ho avantsika dia ny natongavany ho isatsika koa tsy afaka ho anjely izy ka ho avana ho an'ny olona. Malariva raha teo ampiresahana tamin'ilay zaza naratra fo aho lay namako izay vao maty selany reniny de ozy ory lalabilina ataoko fefa anjely izy zao arivo zao oya tsy ariel tsy ho anjely mihitsy izy vehivavy izy zao arivo zao toy ny nanaovan'Andriamanitra azy ihany ary ho toy zany hatrany fa tsy ho anjely mihitsy. Nanao anjely Andriamanitra tsy navadiny ho anjely mihitsy ny olona, nanao ny anjely sy ny olona izy ko de tsy ho anjely mihitsy ny olona ary ny anjely de tsy olona mihitsy, nanao azy ireo ho hafa Andriamanitra. Eny rehefa tonga nofo ary Kristy mba hanavitra azy avy amin'ny faritra avo lehibe izay nalavo ny olona io, de io tsy fahafatesana io ka nietry noho ny ota de nidin'Andriamanitra ary naka ny endriky ny olona ary tonga ho avantsika mba hahafahany mitondra ny fahotantsika sy ny fahafatesantsika. Ary ny ray amin'ireo fanoharana nomentsika tamin'ireo lesona teo aloha ho fototra kely iangana fotsiny mba ho azon'ireo sambany tongeto. Andriamanitra no teo amin'ny lalany ho an'ny Kalvari raha indro fa teo amin'ny fandrona ny fahafatesana izay ngongonina ny nanodidina azy ka namely azy tamin'ny farany mandra-pahafatiny. Maty izy ka natonga ny masoandro ny tsahatra tsy namiratra. Maty izy ka natonga ny volana sy ny kintana ho tsy nanomeny hazavany. Na ny antony nanaovany an'izany de mba hitsatohan'ilay fandrona ny fahafatesana. Raha hoe olona tsy mety maty izy, raha teo faniny nisy azy na koa tao amin'ny fanahy de tsy navita na inona tamin'io ny fahafatesana. Nilay ny ho tonga nofo mba hahafahany aka ny fandrona ny fahafatesana. Nefa rehefa manindrona ny faneditra na ny bibikely ray, raha vao tafaletika ny fandronany de tsy afaka nindrona intsony izy, avelany ao amin'ilay nofo ny fandronany. Ary toy zany Kristy na tonga toy zany Andriamanitra, Kristy nono natao amin'ny nofo mba hahafahany andetika ao amin'ilay nofony ihany ny fandronany ny fahafatesana. Ary rehefa nialana nalavitra azy teo amin'ny azo fijaliana ny fahafatesana de tavela teo ny fandronany ka tsy afaka nindrona ny pintsony zany. Afaka anao tabataba eo izy, afaka ingongonina sy ampitahotra, saingy tsy afaka nindrona, tsy manana fandronana izy. Lay Masida Paoly lehibe teo amin'ny diany efa ho vonoina no nikanana hoe ry fahafatesanao aiza ny fandronanao, ry fasanao aiza ny fandresenao, fa isaorana ne Andriamanitra izay nanome atsika ny fandresena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa niala ny hery ny fahafatesana sy ny fasana. Koa aveo nirasitsika tamin'ny alahady teo zao aoka ilaozantsika ny abody mpianarana ny amin'ny Kristy teo amin'ny toko fahenina. Novakitsika zao aoka ndroso amin'ny tanterakisika ary hitantsika tamin'izany fa ny olona ankehitriny any amin'ny fiangonana maro tafiditra amin'izany mborana amin'ny tabernakla sy ny maro hafa fa mijanona loatra eo amin'ny fandalinana ny abody mahakasika ny Kristy sika. Izy no zanaky Abrahama, izy no zanaky zao de miverina eo amin'ny firazanana. Nefa hoy ny Baiboly aoka ataotsika ankilan'ireo zavatra ireo ary aoka sika ndroso amin'ny tanteraka. Tsy maintsy fantatrareo aloha ilay fampianarana, aveo vao tsy maintsy fantatrareo reto zavatra rehetrareto de aoka ilaozantsika izy ireo. Hoy izy de ny fitsanganany maty, ny fametrahan-tanana, ny batisa sy ireo ampahanjavatra maty eo amin'Andriamanitra ireo. Na izany na tsy zany tsy misy fiainana ao amin'izy ireo, nefa de mirona amin'ireny zavatra ireny ny fiangonana ankehitriny. Inonainy Andriamanitra any Kristy, eny azo antoko. Inonainy batisan-drano, eny azo antoko. Ny fametrahan-tanana, Paoly ataotsika io rehetra io raha avelan'Andriamanitra. Kanefa eo anoloana zany rehetra zany andeha ataotsika ankilany zany zao ary roso amin'ny tanterakisika. Eny tsy ny rafi-pivavahana no ahatanteraka ny fiangonana. Miamana lavitra an'Andriamanitra hatrany hatrany zany na koa miamifanalafitra izy ireo. Mamaritra fefisika, mampisaraka ny tenantsika ka atao tsy manam-pinoana. Fa rehefa hialantsika ireo abody-pianarana ireo raha miroso amin'ny tanterakisika de tsisy lanjany firy ireo zavatra kely ireo.
miditra ao amin'ny fifandraisana sika. Ary hitantsika tamin'izany fa ny fomba tokana ahafahantsika ho tanteraka dia ny maha ao amin'ny Kristy. Dia hitantsika tamin'izany araka ny fampianaran'ny Baiboly ny fomba hidirantsika ao amin'ny Kristy dia tsy ny batisan'ny rano, tsy ny fametrahan-tanana, tsy ny fampianarana, fa fanahy iray ihany no nanaova batisantsika rehetra ho teny iray ka tonga tanteraka sika no lay fahoriana netiny. Eo miova ny fijerintsika, miova ny fisainantsika, miova ny fiaintsika, miova ny fiainantsika. Tsy hoe satria adidy zany na hoe mpikambana fiangonana sika, fa noho ny fitiavana izay ny zarazarain'Andriamanitra ao am-potsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina, izay mahatonga antsika ho mpiara-monina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tsy misy anaram-piangonana na fefy eo amin'izany. Vatana lehibe ray sika rehetra. Eny vonona niditra eo amin'ny lesona ny maraina sika afaka fotoana fohy. Mbola misy zavatra tiako hatongavana eto. Dia ilay ambaran'ny Paoly ao amin'ny boky ny fito na ny toko fahaenina, hitantsika eo fa natao tanteraka ao amin'ny Kristy sika. Avy eo ny andininy ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny toko fahaenina mba ho fototra iangana kely monja. Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy nisy lehibe noho ny tena izay azo nianianana dia nianina tamin'ny tenany izy. Andriamanitra nianina tamin'ny tenany satria tsy afaka nianina tamin'ny olo-kafa izy. Ankehitriny tiantsika niverina andeha ho raisina ny Galatianina fotoana fomonjy. Mamadia amin'ny boky ny Galatianina araiso ny Galatianina 3:20 fa amaky fotoana fohy eo sika ny amin'ny fianianana nataony. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny anankiray ho an'ny taranaka dia Kristy zany. Eny raha tsikaritra reo vakeo tsara zany eto raha mamaky anareo. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany tokana no nilazana ny teny fikasana be dia be. Abrahama sy ny taranany. Eny anankiray ilay taranaki Abrahama dia Kristy zany. Raha ny tandidony Isaka. Nefa nanan-janaka maro i Abrahama. Nanana anankiray izy talohany nananany any Isaka, izay naneo ny fitsofoan'ny tsy finoan'ny Sara izay nitady niterahany an'ilay zaza. Tamin'ny fieverany fanitra loatra izy ka anivak'Andriamanitra ary anao fomba hafa hialana amin'ilay fomba efa nampanantenainy fanaovana azy. Nefa miazona ny teny fikasana Andriamanitra. Na tsy azo heverina toinona azy zany, tsy maintsy tanteran'Andriamanitra ny teny fikasany. Ary Sara nieritreritra fa azo alaina angamba na Agara zay no izy lay andevaviny mba hitera-jaza amin'ny alalan'ny Abrahama ary alainy zany. Dia tonga teo Ismael izay tsy teo amin'ny nofo, nanomboka teo mandraka ankehitriny. Mbola tsy leo amin'ny nofo hatrany satria io ny avian'ireo Arabo ary toy izany hatrany izy ireo. Eny amin'ny fotoana rehetra isalasalanareo amin'ilay tenin'Andriamanitra madio tsy misy petina ka anekenareo fomba hafa dia ho tsilo eo amin'ny nofonareo zany manomboka eo. Raisy fotsiny izay nolazain'Andriamanitra. Raha nilaza zany izy dia izay ihany no tiany ambara. Dia raina ny anarany, raisy fotsiny ny teniny. Na toinona iezahana nolanana an'izany amin'ny hoe tsy zany ny tena dikan'io, izay lazainy mihitsy ny tena tiany lazainy rehefa nampanantena Andriamanitra. Koa raha hijery akaiky sika Abrahama sy ny taranany, ny teny fikasana anankiray teo lay taranaka nilaza tokana, fa etsy andaniny misy teny fikasana maro. Misy mihoatra noho ny teny fikasana iray sady mihoatra noho ny olona iray no tafiditra ao amin'ilay taranaky Abrahama. Hitanareo, taranaky iray no misy saingy olona maro no ao amin'io taranaky io. Hitanareo, tsy ho an'i Abrahama irery ihany izy ireo na ho an'i Isaka irery, fa ny ho an'ny taranaky Abrahama rehetra zany ny teny fikasana dia natao ho an'ny vody tsirairay isam-batan'olona ao amin'io taranaka io. Azonareo ve zany? Koa isika no isika maty ao amin'ny Kristy araka soratra masina dia nandray ny taranaky Abrahama.
ka mpandova araka ny teny fikasana, tsy noho ny fikambanana fiangonana na fanaovana an'ireo asa maty na sinsisa, fa no sika nateraky ny fanahin'ny Kristy de sika ny taranaka Abrahama sady mpiara-mandova aminy ao amin'ilay fanjakana. De tozatsika ihany mivaky teny ary somary lavidavitra kely eo. Andriamanitra nanao fianianana eny ny 170 amin'ny toko 9, ary amin'izany raha Andriamanitra taneo kokoa, Andriamanitra taneo kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana, ny tsy fiovan'ny sitrapony de nataony mafy tamin'ny fianianana zany. Andesika ijanona kely eo minitra vitsy. Andriamanitra teaneo kokoa, tsy hoe voatery izy, fa mba atongan'io ho zavatra azo antoka. Eny efa hitatsika fa tonga nofo Andriamanitra nonona teto anifitsika, ka toy inona no naneon'ny tenany teto amin'izao tontolo zao. Rehefa nahita ilay vehivavy jangy izy de nanao hoe za tsy manameloko anao, mandehana za manota intsony. Rehefa nahita ny marary izy de nanao arak'izay efa tokony ataony, satria Andriamanitra izy ary nositrany ny marary, natsangany ny maty, fahotana maro no navelany, na tohininy zany na firy zany na fiamorana tohininy na mela heloka azy ireo foana izy, raha vonina anatona sy angataka zany izy ireo. Ankehitriny mareo, raha nisy fotoana efa nanaovan'Andriamanitra zavatra iray indray mandeha teo amin'ny toe-javatra iray, ka raha miverina mitrangy teo zavatra io de voatery ny anao an'izany fanondroany toy ny nataony tamin'ilay voalohany izy, raha tsy zany de tsy marina izy. Hitanareo, na faratsiny miota toy inony ianareo, na lasa marikoriko toy inony ianareo, voatery ny anao aminareo toy izay nataony tamin'io vehivavy lavo io izy, raha tsy zany de diso ny nataony teo. Ny fomba fitondran'Andriamanitra ny tenany no toetrany, ary zay maizy azy eo amin'ny fitondran-tenany no manambara ny toetrany. Ary toy zany koa ny aminareo, ny fitondranareo, ny fiainanareo, zay no manambara ny maizy anareo. Arak'izay efa nazavaintsika tsara tamin'ny lesona iray na roa teo aloha, te hanambara ny vahoaka metodista hoe rehefa mika de nahazo azy, ony pentekotista rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de manana azy, ony shakera rehefa mangofotra de manana azy, reo shakers ao Pennsylvanie. Ary hitatsika tamin'izany fa diso avokoa izy reo. Manambaran'io ny fiainanareo, ny toetrareo no manambara ny maizy anareo, ny asan'ny olona no maneho ny aminy, ary zay maizy ny fiainanareo. Efa renareo lay tantara fahiny hoe miteny mafy be ny fiainanareo ka tsy reko zay lazainareo. Ka na inona maizy anareo de zay anareo, ny fiainana ivelomanareo no maneho an'izay karazana fanahy ao anatinareo. Areo de mety zavatra diso no alainareo tahaka, na makatahaka ny tena zavatra, zay ny tiako lazainy. Mety akatahaka kristianina anareo, fa tsy ho ela de isy ho avy ny fotoana zay ampisy fanerena, de zany no aneho ny maizy anareo. Ny roa malemy indrindra no hitoerany herin'ny rojo. Rehefa nandalo fitsapana lay Kristy zanak'Andriamanitra de io no nanehony na izy azy. Zany mihitsy, rehefa lefa eo amin'ny fitsapana ianareo de zay no anaprofo ny maizy anareo. Ny fiainanareo de mamoaka taratra trany an'izay ao anatinareo. Tsy hoela, manana antoka fa hanody anareo ny fahotanareo, ary zany hoe zany lazainy ho Jesosy amin'ny Masidady Jaona 5:20, zay mandre, tsy hoe zay mangofotra na zay miteny tsy fantatra, fa zay mandre ny teniko, ka mino zay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay, ary tsy hoe ho amin'ny fitsarana fa efa tafafira ny ala tafafatesana ho amin'ny fiainana. Ny finoanareo io, ary ny finoanareo zay voatony molotrareo no voaseho eo amin'izay olona afaka andre, fa ny fiainanareo kosa no miariary eo anatrehan'ny rehetra. Koa nabetsaka toinona na fiezahanareo manao toy zao na izato, tsy ahomby mihitsy zany, tsy maintsy ao anatinareo la izy. Zany no tena zava-dehibe eo amin'io resaka rehetra io. Ny finoanareo manokana an'ilay
Kristy nitsangana toy ny mpamonjy anareo hoe eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra izy maka ny toeranareo amin'izao marain'izao. Raha indro fa maka ny toerana anareo ety ambany ety amin'ny maha-vavolombelona. Ny vavolombelona dia manao zavatra eo amin'ny toeran'ny olona iray, manohana anareo amin'ny maha-vavolombelona. Koa raha mamoaka taratra eto ny fiainanareo, ny amin'izay vavolombelona nananareo ao amin'ny Kristy dia mamoaka taratra any zany, sady mamoaka taratra ety any ambony izy, ka ny maizy azy eo masonareo no mivoaka taratra any sy eto. Ianareo ary ny finoanareo no namonjena anareo ary zay ihany. Koa reo fiantanana, reo fihetsepo, reo fahatsapany ivelana, io rehetra io dia tsy misy idirany amin'io mihitsy. Eny aza diso hevitra eto hoe tsy minony amin'ireny fihetsepo reny tena inoko, saingy ny zavatra resantsika eto miezaka sika ny sarika mafy ny vahoaka amin'izao andro zao hoe tsy ny fihetsepo akory. Nalainy devoly reny zavatra reny ary nanaonao foana tamin'ny olona izy, ka namela azy ireo amototra ny hoaviny mandrakizay eo amin'ny fihetsepo. Mika mitena fiteny tsy fantatra, makany am-piangonana isaky ny alahady, manao fihetsika toy ny kristiana, tsy teraka vokany zany amin'io andro io raha tsy ateraka indray ny olona. Ary ny fiainanareo dia mamoaka taratra ny maizy anareo ao anaty ao. Eny, fa tsy ny fihetseponareo. Mety misy rano tananareo, mety mitena fiteny tsy fantatra ianareo, mety manasitrana ny marary, mety mamindra teny botra amin'ny finoanareo, nefa mbola tsinotsinona. Kortianina voalohany 13, hitanareo, tsy maintsy nisy zavatra nitranga nolay fahaterahana avy amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra no mitondra anareo ho amin'ny fahateraham-baovao ao anatinareo, ka manome anareo ny ampahany tenany. Dia isy reo zavatra reo famoronana vaovao ianareo. Zany no anome azy ny mandrakizay. Efa nandalovantsika ny amin'ny teoria mandrakizay. Ny mandra-paha dia elanelam-potoana, ny mandrakizay dia tsisy farany, tsisy farany, tsisy farany, kanefa tokana ihany ny mandrakizay. Ary hitantsika tamin'izany fa mandray fiainana mandrakizay ianareo, ka ny teny grika dia zoe, izay midika hoe fiainan'Andriamanitra, koa mandray ampahany amin'ny fiainan'Andriamanitra ianareo, ka zay no mahatonga anareo zanak'Andriamanitra ara-panahy. Ary mandrakizay tony mandrakizay an'Andriamanitra tsotro sao. Tsy manam-piafarana ianareo, tsy misy faritra hifarana anareo, satria tsy nisy faritra ny andohanareo. Ny zavatra rehetra manam-piandohana dia manam-piafarana, fa zay tsy manam-piandohana no tsy manam-piafarana. Toinona no tiavantsika amin'ity teny sarobidy ity? Toinona no tokony ampiorina ny kristianina ao amin'ny finoana izay voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina, fa tsy hoe misafoaka, mifindrafindra toerana ka mikambana amin'ireo fiangonana samihafa. Tsy maninona izay fiangonana tianareo hikambanana raha mbola kristianina ihany. Saingy ny zavatra voalohany no apetrao voalohany dia io fahaterahana mahatonga anareo ho avan'Andriamanitra io, satria tonga avanareo Andriamanitra, tonga ho avana izy mba hahafahany hanangana anareo. Alohany hahafahany manangana anareo, ilainy manome anareo fiainana mandrakizay, ka dia nilain'Andriamanitra ny ho tonga avana mba haka ny fahafatesana hananganany anareo. Ilainareo avy eo ny ho tonga avana mba hahafahanareo ho eo amin'ny fitsanganana. Hitanareo ve ny amin'izany? Mifanakalo fotsiny zany, tonga ho ianareo Andriamanitra mba hahafahanareo ho tonga Andriamanitra. Hitanareo, tonga ho ampahanareo Andriamanitra nofo mba hahafahanareo tonga ho ampahany tamin'ny fahasoavany. Zay fotsiny mba hanana fiainana mandrakizay. Endrika mahafinaritra tsotro zao ary tiatsika zany. Koa Andriamanitra taneo kokoa, tsy voatery izy, saingy zay no tiany atao. Faly tokoa ny amin'io ary ianareo hoe zay no tian'Andriamanitsika. Jereo, ahoana raha toy izy, ahoana raha tsy maro-po izy? Inona ny vokatry ny fanahy? Fitiavana, fifaliana, finoana, fiadanana, fahari-po. Zay no ampahan'Andriamanitra ao anatinareo. Ary vitanareo ny zaka, mifampizaka zay mavesatra, mifamela eloko, toy ny namelan'Andriamanitra ny eloko areo noho ny amin'ny Kristy. Ny fanan'Andriamanitra ao anatinareo no mahatonga anareo ho toy zany. Avy eo rehefa teto antany Andriamanitra ka tonga ho ianareo, tonga ota mba hahafahany manaisitra ny fahotanareo sy tondro zany eo amin'ny toerinareo, ary andony famaizana tokony ho anareo no io. Maro-po Andriamanitra, nitondra ny enta mavesatsika, ary koa Andriamanitra tsara izy.
raha misy zavatra tianareo, misy zavatra irinareo, ainareo tsara fa ampy atateraka an'io ny fahatsaran'Andriamanitra. Tiany ny manao zay mahafaly anareo. Zay ny tadiaviny, fitiavana izy, ary lay fitiavany lehibe manosika azy, idina mitsy aza indraindray mba amelanareo ahazo an'ireo zavatra tadiavinareo. Jereo anie Tomasy taoriny ny fitsanganana. Tsy mety niny Tomasy, mananjanaka maro izy io am'izao andrizao. Nefa ho Tomasy tsy ilaiko ny anana profo kely, ilaiko ny mametraka ny tanako eo amin'ny lany voany ary eo amin'ny ratsan-tanako eo amin'ny tanany alohan'ny inokan'io. Za tsy ahoako zay lazainareo. Hitanareo fa tena tafavoaka an'ilay lamin'ny soratra masina mihitsy izy teo. Natao ino anio ianareo? Koa de ozy ilaiko ny anana karazana profo kely mba hanaprofona an'io. De niseho Jesosy, tsara izy, aviary Tomasy, raha zany tadiavinao eny, zany ho ianao afaka ho azonao zany. To zany maizy atsika, osika tompo tsy maintsy miteny avy te tsy fantatra, tsy maintsy mika, tsy maintsy andeha ary amelanareo anana an'io tsara izy. Ka de nateny teo anilany tanany, ary ozy tomboky sy Andriamanitro ty, ozy eno Tomasy mino ianao hatramina hitanao. Nefa lehibe toinona kokoa ny valisoan'izay tsy manana profo nefa mino an'io. Zay ala izy, eo tsy maintsy atongavantsika. Lehibe toinona kokoa ny valisoan'izay tsy nahita na inona na inona nefa mino an'io. Fanehoana finoana zany hoe manaiky an'io sika. Eny inoko fa manaraka ny mpino ny famantarana, nefa de aoka zay zavatra voalohany no atao aloha. Mety hanananareo ny famantarana nefa tsy eo ty. Mety misy zany ho Paoly, ozy afaka hiteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely nefa tsy nitsinina. Afaka mindra teny bohitra noho ny finoko nefa tsy nitsinina. Afaka azo tsara ny baiboly amin'ny fomba alalako an'ireo zava-miafin'Andriamanitra rehetra nefa tsy nitsinina. Hitanareo fa fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina zany nefa tsy eo ny fanahy masina. Andriamanitra ny fanahy masina. Andriamanitra de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faripo, famorapana, faharetana. Zany ny fanan'Andriamanitra, zany no atsangan'Andriamanitra amin'ny andro farany, amin'ny alalany io fanahy io. Eny tsy ta Andriamanitra ta aneo kokoa ampandova araka ny teny fikasana. Andriamanitra ta aneo amin'ny mpandova, izy ireo mpandova. Isika zay maty ao amin'ny Kristy, isika nandray ny voan'i Abrahama ka de mpandova. Tafiditra lalina ve zany? Mpandova ny fanjakan'Andriamanitra sika no lay teny fikasana natao tamin'ny fianianana. Tsy voatery ny anina Andriamanitra, efa tanteraka ny teniny, nefa ny anina ihany koa tamin'ny tenany izy, satria tsy misy lehibe noho izy. Toy izy atsika vakina ihany fotoana fomonja enoy. Ny teny fikasana, ny tsy fiovan'ny sitrapony de nataony mafy tamin'ny fianianana zany. Tsy fiovana, lay tsy miova. Tsy afaka iova Andriamanitra, tsy maintsy mitoetra tsy miova izy. Ary raha nanasitrana olona marariray Andriamanitra de tsy afaka nova ny fihetsiny mihitsy izy. Misy mpanota amindran'Andriamanitra fo, misy mpivarotena, tsy afaka nova ny fihetsiny mihitsy Andriamanitra. Ny tsy fiovana, ny tsy mampiova ny tenin'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra eo amin'ny toerany iray, za tompony manasitrana ny aretinareo rehetra, tsy maintsy miazona an'io izy. Noho izy tsy manapetra, fantany hatramin'ny voalohany ny farany, koa afaka ilaza hoe ataoko zao. Nefa nilaza ny baiboly fa tokony ilaza sika hoe raha sitrako ny tompo, satria mety maty ka tsy malala. Indraindray voatery manova ny teniko, fa Andriamanitra tsy afaka nova. Andriamanitra izy, ary zavatra iray ihany no nangatahany, raha afaka ino ianao. La raha afaka ino ianao, azo ataony rehetra. Raha afaka ino ianao, zay fotsiny ianao, raha vitanao zany, eo ny fanontaniana. Fa tsy ny tenin'Andriamanitra ao nasiana fanontaniana, noho ny tsy fiovana, tsy afaka iova izy. Mahafinaritra re zany. Koa ino raha mamaky ny eo ambany sika, mba ho zavatra roa loha tsy mety miova, zay tsy hain'Andriamanitra
andaingana tsy hainy ny hoe tsy hainy sy ny tsy fiovana dia saiko teny ray ihany tsy afaka iova tsy mihetsika tsy maintsy mijanona to zany mandrakizay tsy azo ovana ny tsy fiovana sy ny tsy hay atao ary ro mba ho zavatra roa lotsy mety miova zay tsy hain'Andriamanitra andaingana manazavatra roa vesika eny voalohany ny teniny zay nilaza fa ataony zany ny faharoa de ny finianana nataony teo amin'io hoe ataony zany la olona tokony hanao ahoana mosika naosika ny tokony isafoaka ka tsy ahatombona ny amin'io ka akan'io zavatra zao toy zao sy anao fietsika toy ny kristianisma fahita araka ny modely 7:7 nitadiavintsika de la karazana toy ny fahiny zay miazona an'Andriamanitra amin'ny teniny ka miatso an'ireo zavatra tsy misy toy ny misy raha nylazany Andriamanitra de milamina zany Abraham zay nomena ny teny fikasana ho azy sy ny taranany de miatso an'ireo zavatra tsy nisy toy ny misy satria teny fikasan'Andriamanitra zany tamin'ny fahalalana fa tsy afaka andainga Andriamanitra nampanantena azy anio izy ary ninono zany ary rehefa nandeha ny taona ka to niaina lavitra trano ny teny fikasana teo amin'ny maso aranofo de nianana kaiky zany ho an'ny Abraham raha tokony ho nalemy izy ka nanao hoe tsy misy angamba zany fanasitranana avy amin'Andriamanitra zany diso fandraisana angamba tsy misy zavatra zany angamba diso avokoa ny fiheverako rehetra zay de fa maneho zavatra iray hoe tsy mbona nateraky indray ianareo satria zay efa nandalovantsika tam'laha teo zany fa somary miverina kely eo amin'ilay toko fa tsy hain'ny olony ray zay efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra ny emotra ka vaoziny indray ho amin'ny fibebahana zany mihitsy tena tsy hainy atao zay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny voan'Andriamanitra mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy ny voan'Andriamanitra de ny tenin'Andriamanitra ny finoana de avy amin'ny fandrenesana ny teny efa natao lay fanatitra tapitra tanteraka io eny raha manao fahadisoana ianareo de ampandoavin'Andriamanitra ny amin'io nefa nataonareo zany ka diso ianareo tsy niny anareo ny anao an'io ny toko 7 andiny 7:7 ataoko fa zay fa raha miny manoto sika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina saingy rehefa nateraky ianareo de manana ny marina fa tsy ny fahalalana an'io satria efa nekenareo ny marina ary tonga tsy sapahitanana ho anareo zany fa efa zanak'Andriamanitra ianareo na eo amin'ny fotoana na ho mandrakizay ny enin'Andriamanitra fanao zany o Jesosy zay mandre ny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay ary zanangana azy amin'ny andro farany tsy ho eo amin'ny fitsarana mihitsy izy efa tafafindra niana tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana sady koa miaraka amin'ny fianianana toy zao sitrapon'Andriamanitra ny andraisantsika izany eny jereo ny voalazany eto Paoly no miresaka amin'ny fiangonana tsy hain'Andriamanitra andaingana no azahoantsika famporisiana mafy tsy hoe raha tsy handray tsara ny batista akany amin'ny metodista hitanareo azotsika famporisiana mafy de sika zay nandositra iazona ny fanantenana napetraka eo anoloantsika eny raha vakina ny farany zay fanantenana ananatsika ho vato fantsiky ny aina ny fanantenana de lay fianianana nataon'Andriamanitra ananatsika ho vato fantsiky ny aina sady mafy no tsy mietsika ary miditra any anatiny efitra lamba andeha iresaka kely amin'ny efitra lamba tsy nandray ny sary sika tamin'ny alahany teo ao anatiny efitra lamba lay efitra lamba de nofo lay efitra lamba no manakana atsika tsy ahitan'Andriamanitra mifanatrika ato am'izao fiangonana zao lay efitra lamba no manakana atsika tsy ahitandreo anjely eo amin'ny toerany amin'ny ty marainty eo anilandreo seza lay efitra lamba no manakana atsika tsy ahita azy nafelona ambadika lay efitra lamba sika ary efitra lamba io de nofo zanaka lazy zanaka vavin'Andriamanitra sika eo amin'ny fanatren'Andriamanitra re manjelin'Andriamanitra de mitombo manodidina zay matahotra azy eo amin'ny fanatren'Andriamanitra sika amin'ny fotoana rehetra tsy andao anareo mihitsy ary tsy afoy anareo mihitsy omba anareo atrany hatramin'ny farany fa lay efitra lamba de nofo ka zay no mahatonga atsika tsy mahakasika ny fanatrehana fa ny eo amin'ny aina ny fanahy amin'ny finoatsika no afataratsika fa mijery atsika izy eo anilatsika izy eto izy am'izao fotoana zao
tany Dotana andray maraina nisy mpaminazy olona voadidina miaramila ary nivoaka teny ny mpanompony ka nanao hoe ry kakeo ny firenena rehetra de feno olon-kafa manodidina de niary ny Eli ka nanao hoe ry anaka ny momba antsika de be noho ny momba azy koa ny kosimasy izy ary nijery manodidina tsy nisy hitany na inona na inona ozy Andriamanitra tiako raha hosokafanao ny masony esory ala la efitra lamba ary rehefa nilatsaka ny ala teo amin'ny masony efitra lamba de iny fa feno kalesy hafa nanodidina ny mpaminazy zokiolona io ny rehatafo ny tendrombohitra no remoanjeny sy kalesy zay ary la izy teo ge aza vao afaka nanao hoe mazava amiko ankehitriny hitanareo fa nilatsaka la efitra lamba eno misy ny sakany zao la izy azony mafy zany ny efitra lamba no manakana atsika tsy velona araka ny tokony hivelomatsika efitra lamba no manakana atsika tsy anao andreo zavatra tena tiatsika atao nefa tonga voasarona tao amin'ny nofo Andriamanitra ary titraroa ny efitra lamba de tonga ho Andriamanitra indray Andriamanitra ary natsanga n'ilay efitra lamba zay nanafena ny tenany de ny fitsangana ny tompo Jesosy zany manaprofo amintsika io fa ao anatin'izao efitra lamba iafenantsika zao ampinona no inotsika sy aneketsika anio ary rehefa titraroa ty efitra lamba ty de hoe mamifanatreny aho am'izao antoko zao de ny fahafantarako fa fantatro izy sy niery ny fitsanganany amin'ny fiaviany tompo Jesosy hitsangany indray zao efitra lamba zao arak'ilay fomba tanteraka ka ahafahako andesy resaka aminy tony mpamonjiko sy Andriamanitra rehefa mandray ny seza fiandrianan'i Davida izy ary velona mandrakizay sika ao amin'io efitra lamba io rehefa avy nitanterahany zany fa ty efitra lamba ty de misy ota ao aminy tsy ahoako na toy inona aza mieritreritra mihitsy ny anana ny vatana be voninahitra io raha am'izao fiainana zao tsy maintsy ho fatsy zany tony tsy maintsy afatesan'ny aina reo ihany mba hateraka indray ny fahatanterahana avy amin'ny tsy finanan-kena na ny fanaovana an'izao mba hatateraka ny vatana tsy ho azonareo mihitsy zany ka hoe tsy maintsy miala am'izao de manao an'izao manao an'zato lalàny zany legalista raha zay tsy notsika ny fijery legalista raha ny amin'ny famonjena ny notsika an'io de hoe fahasoavana ny namonjenatsika ary tsy anareo zany tsy misy idinanareo mihitsy zany ny fifidianan'Andriamanitra no isin'io tsy misy mahay manatonà raha tsy tao am'raiko izy marina zany ary izy niantokana natongavan Jesosy de niakan'ireo zay efa fantatry ny ray mialoha ary nanendry azy ireo talohan'ny fandrenana zao toy zao mba ho zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra amen tsy zay miazakazaka na zay maniry fa Andriamanitra zay manindra fo Andriamanitra no manao an'io tsy afaka irere mihitsy ianareo tsy nisy zavatra nataonareo na de ray azy Andriamanitra tamin'ny fahasoavany namonjy anareo fa tsy anareo manokana raha zay no izy de misy zavatra azonareo irere any saingy tsy manan-javatra irere any ianareo azo ny fidirana rehetra nataon'io koa de nomeny fanantenana azo antoka ianareo hoe nianina tamin'ny tenany izy fa tsy afaka ho very mihitsy ny zanany eny masokaravasy izy ireo rehefa manao tsy mety ijija zay fafinareo ianareo ho raisinareo io aza mieritreritreto fa hiala maina fotsiny ianareo nefa manoto ka tsy mahazo ninonino raha zay nao tanareo ka eo aminareo zany toetsany zany de zay ny manao fa tsy mbola nateraky indray mihitsy ianareo azonareo ve zany raha mbola ao anatinareo ny faniriny ny anao tsy mety de mbola tsy ara-dalàna ianareo hitanareo fa notanterahano mandrakizay ireo zay afareo biby tao amin'ny testamenta taloha tamin'ny andro lalàna natolotra isa taona tsy nitsahatra de tsy navita nanasitra ny ota mihitsy saingy rehefa mametraka ny tanatsika eo ambony lohany sika ka miaky ny fahotantsika ary nateraky indray tamin'ny fanan'Andriamanitra de tsy eo amintsika intsony ny fanirina anota tapitra ny ota ho anareo na eo amin'ny fotoana na ho mandrakizay anao fatsona maro ianareo ho lavy ianareo anao zavatra tsy mety ianareo nefa mahafantatra ivokeny ianareo ndraindray ka anao an'ireny tsy midiko zany hoe hovery ianareo midiko zany fa azo fantsiny ianareo lay zanako lahy imbetsaka izy ny zanako anao zavatra izy ny anareo ihany koa fa ianareo fantany fa tsy araka ny fitsipikareo zany ary fantany ny miandry azy rehefa ataony io azo kapika izy ny amin'io ndraindray mafibe nefa mbola zanakareo foana izy zany mihitsy tsy afaka mbola ho very mihitsy olona io raha vao nateraka ao amin'ny fiainana mandrakizay tsy mpanome tsy fohifohy akory Andriamanitra zay mandreny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay ary tsy hoe ho amin'ny fitsarana mihitsy fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana
zany anangana azy amin'ny andro farany. Teny fikasan'Andriamanitra zany. Eny raha mandroso ihany anareo ka hoe eny azo atao tsotro zao ary ny zay tiako atao foana no ataoko. Saingy raha kristianina anareo dia tsy ho tianareo ny anao ny tsy mety. No lay fiainana tena izy ao aminareo, lay fanorenana tena izy. Raha tianao zavatra tsy mety anareo, maneo zany fa misy zavatra tsy mety ao anaty ao. Ahoana no ahafahan'ny rano mangidy sy mamy hivoaka amin'ny loharano ihany? Ka dia mikorotan-tsaina tanteraka ianareo no zay karazana fihetsem-po na zavatra mampitolagaga na zay fahatsapany ivelany. Adoroa zany miverena eo amin'ny altara ary lazao hoe Andriamanitra esory hiala ny fiainako ratsy fahiny, ary ataovy eo amin'ny toerana zay ahafahan'ny fandriako rehetra zay nateraka Andriamanitra ny tsy manota. Marina zany, tsy manana fanirina ny anao an'izany izy. Azo antoka fa ho azo ny devoly amin'ny fandrika hitsero izy, nefa tsy niny zany. Milazany Baiboly amandrika azy ny devoly tsy draidray, zany mihitsy ataony zany. Nanandrana ny mpifandrika teo amin'ny Jesosy Tompontsika izy, nataony teo amin'ny Jesosy zany ary azony izy. Nataony teo amin'ny Petera zany dia azony izy. Nataony tamin'ny maro zany ary nandazy mihitsy azy Petera. Nefa lasa izy avy eo nitomany mafy, nisy zavatra tao aminy. Rehefa nivoaka ny samby fiara ilay voromailala, nivoaka teny ilay goaika nitabataba tetsitero, nety tsara ny aminy raha tao anaty samby fiara. Fa rehefa nivoaka izy dia hafa ny toetrany. Afaka ninana ny faty maimbo rehetra tiany io izy ary ho afa-po. Nahoana? Efa goaika izy hatramin'ny voalohany. Mpihinana fatoloha. Ratsy izy io. Efa mpiatsara velatsy izy. Raha nipetraka teo amin'ilay hazo kely nisy ilay voromailala, fa mitovitovy amin'ny voromailala ny abeny, afaka nidina eo amin'izay rehetra alehan'ny voromailala izy. Fa vita ny mihinana sakafo tsara toy izay hohanin'ny voromailala. Aveo vita ny mihinana sakafo efa lo izay tsy hain'ny voromailala hohaniny, satria afa ny nanaovana ny voromailala, afa ny nanamboarana azy. Voromailala izy, ary ny voromailala dia tsy afaka andevona sakafo efa lo satria tsy misy afero izy. Ary ny olona izay ateraka ny fanan'Andriamanitra dia tonga ho voromailala an'Andriamanitra. Ny toetrany, ny fiovany, ny toetoeny. Eny tompoko, ataovy eo amin'ny goaika ny fanahin'ny voromailala fa tsy petraka eo amin'ny faty maimbo izy. Raha sendra tafanitsaka eo izy, azo antoka fa hialan'ny faingany zany. Tsy zakany io. Ary ny olona zay nateraka ny fanan'Andriamanitra dia tsy lefitra amin'izany. Mety misy fotoana hitsofohany ao amin'ny bara fa hivoaka amin'ny faingany izy. Misy vehivavy mety hakafana azy, atonga azy hitodika eo, fa ampitodika ny lohany hiala eo indray izy, hiala eo faingany izy. Nahoana? Voromailala izy. Marina zany, tsy vitanareo ny hamitaka azy satria efa mahalala izy. Ny ondriko mahalala ny feoko ary ny vahiny tsy arahiny. Voromailala hatramin'ny voalohany izy. Eo ilay zavatra resako eto, dia ilay tena zavatra mamaka mafy ao anaty ao. Jereo tsara zao, Andriamanitra ninina. Zany izay ananantsika ho vaty fantsiky ny aina, sady mafy no tsy mietsika, ary miditra any anatin'ny efitra lamba. Ny efitra lamba nidin'Andriamanitra voasarina nofo mba anao inona? Aneho ny tenany. Ny lainy ny afina satria tsy afaka mahita azy sika, ary ny afina atao ambadiky ny efitra lamba izy. Ary izy ilay efitra lamba? Jesosy. Tsy zany manao ny asa fa ny raiko. Jesosy ny raiko no mitoetra ato amiko. Miasa ny raiko, ary za koa miasa mandraka ankehitriny. Eo ary izy ilay voasarina nandeha tao amin'ny nofo. Andriamanitra Emmanuel, Andriamanitra amintsika, Andriamanitra tao amin'ny Kristy nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany. Eo ary izy nandeha teo. Eny nidina izy ary nanao fanamasinana, na fandaharana, na fanavotana. Ka tamin'ny alalan'ilay nanolorany nafatesany no nandoavany ny vidiny ota mba hahafahany miverina sy monina ao amintsika. Ka ny finoana ananantsika dia finoana voasarona na olona voasarona. No zany dia tsy mijery an'ireo zavatra hitantsika amin'izao efitra lamba izao sika. Manampahaizana ny efitra lamba ary manao zavatra sy miteny zavatra zany dia zavatra ara-tsiantifika. Fa ilay fanahin'Andriamanitra velona monina ao amin'io no miatso an'ireo zavatra tsy misy tony misy raha toka ny lazan'Andriamanitra. Zay ary raha efitra lambanareo ao amin'ny efitra lamba sika. Koa andray andro any izy dia anangana an'izao efitra lamba izao, saingy tsy tera-behivavy avy amin'ny faniriana ranofo eo amin'ny lasy vavy, fa noho ny sitrapon'Andriamanitra izay hiteny ary ho tanteraka izany dia hanambatana toa ilay vatany be voninahitra sika. Isy efitra lamba amintsika mba hahafahantsika hiresaka amin'ny hafa ifandray tanana.
eny rehefa mialentsika de misy taberna kely teofany araka ny endrik'olona zay tsy mihinana tsy misotro tsy matory amin'ny fo mandrakizay eo ny toerana aliatsika nefa miandro eo ambanin'ny altara izy ireo miantso mafy hoe tompo mandra-pahoviana mba hiveriny aty satria te fandray tanana izy ireo te hipetraka eny izy ireo ka inana ary resaka mihafa olombelona izy ireo isaorana neny anaran'ny tompo rehefa nanao ny olona araka ny endriny tamin'ny voalohany Andriamanitra de zany nanaovany azy misy fimbonana teo amin'ny hafa izy ireo satria ny fahakalala sika tiatsika ny endrika nanaovan'Andriamanitra atsika satria toy zany nanaovana atsika eo amin'ilay fiaviny lehibe reo zay vonona de ho toy zany mandrakizay ho tsy mety maty ijoro eo araka ny endriny sika isaorana neny anaran'i Kristy fa ankehitriny sika de manana ny voaloham-bokatry ny famonjenantsika raha indro fa manaiky azy toy ny mpamonjy antsika manokana toy ny mpanasitrana atsika reo karama rehetra reo de toy ny ampahany aloha eo amin'ny fiantohana taratasy amen fantatrareo tsara ny fiantohana taratasy afaka isitina tombony eo amin'izany hatramin'ny lanjabidin'ilay zavatra ianareo zany mihitsy afaka sitononareo ny tombony ary eo ampisitolana tombony sika kehitriny saingy zao ny eto raha vao misitona tombony sika de miverina fendray lay karama misy piasa tao amin'ny fiantohana nylaza tamiko indray mandeha hoe ribili misy fiantohana tiako amidy aminao oya efa manana nijery atsara ny vadiko eny tsy misy anoerako ny fiantohana nefa misy olona sasany tsy manana fiantohana ka de nitodika teo izy ireo ozy nijery tsara ny vadiko nasy fiantohana nga ianao oya tsy nisy fatany amin'io ozy ribili karazana fiantohana ahoana no azo nao oya fiantohana voata Jesosy efa manandrana ny voninahitr'Andriamanitra sady mpandova ny famonjena ny vidin'Andriamanitra nateraka ny fanahany voasasany rany ozy tsara zany ribili ozy saingy tsy mahavita mametraka anao any am-pasany zany oya anala ao zany zay ny tena zava-dehibe tsy manahany am'izay andehanako eo ny voako eo no ahiko ary atraminy nananako an'ilay fiantohany tamin'ny fianianana lay Andriamanitra mandrakizay fa anangana indray araka ny endriky ny zanany izy amin'ny any farany dia mindra tsy amitahotra alianana famporisiana sy vatofantsika ao amin'ny ainy hoe raha indro fa ao amin'izao efitra lamby eto zao de misy karazana zavatra tsy hita maso nampiorina tsara eo amin'ilay vatolampy fahagolany rehefa miakatra ny rano ka misamboara vary tsy manova zavatra zany ny fahafatesana ny loza na inona na inona de tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny vatofantsika de miazona ao anaty efitra lampy avelao avy ndriky avelao izy amely mafy avelao izy ny tsy matoky ny minona teraka indray de manana vatofantsika manakana anareo tsy ahity ty efitra lampy ty saingy fantatry fa eo amin'ilay vatolampy fahagolany ny vatofantsika zay ninina tamin'ny fampanantenana fa anangana izy amin'ny andro farany tsy magaga raha afaka ijery ny fahafatesana amin'ny fanatrika ianareo ka anao hoe aiza ny fandronanao rifasanao aiza ny fandresenao fa isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tamitsika eo amin'ilay hoe mpialo lalana ary sika la tsy ho tonga eo amin'le lesona sika manana mpialo lalana ho atsikisika ny mpialo lalana efa mba tsikaritra reo ve ny tamin'ny andro western imbetsaka ny nanivatsiva ny lalana falian'izy ireo fahiny ny mpialo lalana na mpanazava raha nisy andiana sarety tena nila rano mafy de niazakazaka teo alohany ny mpanazava raha natazana foky andianina izy de iodinana izy ireo raha misy ny ahitany loha rano feno rano de mikoropaka miverina fangana izy tena amin'ilay lopitarika ny andiana sarety hoe alefaso fangana sovaly mahereza avokoa ianareo fa eo amin'ilany riteny bohitra etsiny mihitsy misy loha rano lehibe mpialo lalana izy ary eto lay mpialo lalana nisy fotoana ny olona no azony devoly teo amin'ny toerana telo sady nanandrify azy ny vavabasy fa nisy olona nakan'ilay basy be marivavy Jesosy zany lay mpialo lalana no nandeha teo anoloantsika ary teo satana niaraka tamin'ny basy fitifirana nanery atsika teo tao amin'ny fatorana sy ny tahotra ny fahafatesana trano izy ny ambina ny loharano io teo mihitsy izy nasainy natao zany satria nanotisika ka voaroaka niala tamin'izany saingy tonga lay mpialo lalana de Kristy nakeo izy ary nalainy le basy be efa renareo ve lay hira fahiny hoe ambeny ny fefy avy ny hoe miambina fefy tsy zany akory fa nderombany zany tsy tiatsika niambina eo ela intsony Kristy no nandrombaka an'le fefy haleloya sokatra ny vavady misy loharano voasokatra ao an-tranon'Andriamanitra ao an-tanànan'i Davida mba hanadio ho fanadiovana ny maloto le mpialo lalana atsika niditra tao ho atsika le mpialo lalana izy no miteny amintsika hoe misy toerana any akoatrany tsy miantotra mihitsy ianareo eo tsisy fiketronana eo tsy ilainareo intsony eo ny ampiasa kojakoja fanamboarana tare mba ho tsara tare eo amin'ny vadinareo efa nakany la mpialo lalana
tsy misy antitra anareo eo na horeraka na angovotra. Misy toerana zay tsy amparary anareo mihitsy. Tsy ho azony areti-kibo intsony ny zazakely. Tsy ala aminareo mihitsy eo ny solo nanifika atao solonify. Aleloia. Isaorana ny eny anarany. Niditra tao izy ka hoeo sika sady tsy mety maty no hoaraka ny endriny ray androany any akoatra. Ho resy ny hazavany reo kitana sy ny masoandro. Izany mihitsy. Nandeha teo alohantsika lay mpialo lalana. O mpialo antsika no nidiran'ny Jesosy. Rehefa tonga mpisorona be mandrakizay araka ny fanao Melkisedeka izy. Io mpialo lalana lehibe ny alohantsika io no nanokatra lalana. Tonga avy amin'ilay fanahy izy, lay loharano lehibe avy amin'ilay avana tamin'Andriamanitra izay tsy nanam-piandohana na fiafarana. Izy io dia Andriamanitra mandrakizay nipotry io taratry ny hazavana io, taratry ny fitiavana ny teo. Io ny tena nisy voalohany, ny mena, ny loko nanaraka avy eo dia ny manga ny fahamarinana. Avy eo nanaraka taorin'izany reo loko hafa teo amin'ireo loko fito tanteraka dia ireo fanahy fiton'Andriamanitra izay nivoaka avy amin'ny loharano lehibe io na io diamondra lehibe nambaran'i Jesosy io. No tefeno io diamondra lehibe io mba hamoaka taratra an'ireo loko reo. Tonga nofo Andriamanitra ary nitoetra teo anivontsika mba hahafahany mamoaka taratra ny fahatsarany sy ny famindram-pony teto amintsika tamin'ireo fanomezam-pasoavana sy ireo famantarana ary ireo fahagagana. Io avana lehibe rehetra io no tonga tao amin'ny teo fania ka natao araka ny endrika mitovy amin'ny olona. Na dia zany aza tsy hoe olona izy teo, tsy mbola nanana nofo izy hatreo, teo fania izy. O Mosesy tia hitanao nanafina azy tao amin'ny vatolampy Andriamanitra ary rehefa nandalo izy dia nivonona atodiny taminy. O Mosesy taka ny vonik'olombelona izany dia inona no nitranga? Indray andro teo rehefa nipetraka tao andainy Abrahama, andray an'izany sika ny ariva. Rehefa nipetraka tao andainy Abrahama dia nakeo aminy Andriamanitra tao amin'ny vatana nofo. Hoy anareo raha Abranama izy io teo. Ahita azy teo sika rehefa nitsenany Abrahama talohan'io izy araka ny fanao Melkisedeka hoe nisy vatana nofo dia Andriamanitra. Zany mihitsy zay ny teo, Andriamanitra tao amin'ny nofo izy teo. Hoy anareo koa raha Abranama manahoana no nilainy niverina ka nateraka, tsy nateraka izy teo, no ariana tsotro zao izy teo, vatany iray nomenany io. Melkisedeka ny mpanjakan'ny Salema, mpanjakan'ny Jerosalema, zany hoe mpanjakan'ny fiadanana izay tsy manandray na reny, tsy manana voalohany andro na faran'ny fiainana. Nanana ray sy reny Jesosy ary nanana fiandohan'ny andro sy faran'ny fiainana. Fa izy dia natao araka ny fanaony Melkisedeka izay tsy nanana voalohany andro na faran'ny fiainana. Melkisedeka dia Andriamanitra tenany. Melkisedeka dia Jehovah Andriamanitra. La niona tamin'ny Abrahama ihany taona maro taty aoriana teo an'ololainy. Nanome lamosina azy izy dia ozy nahosa rano nome. Marina zany, izy ihany ilay teo izay nitazana nanandrify any Sodoma. Nahafantatra azy Abrahama satria tao amin'ny efitra lambany tao nisy vato fantsika. Niazona ny teny fikasana io. Tsy hoe satria nisy fahatsapana ivelany nanarany fa Andriamanitra no nampanantena azy. Ary rehefa sendra nifandray tamin'io zavatra lehibe nanintona azy io izy dia fatany fa tao amin'ny nofo zany teo. Niaraka tamin'ny Abrahama nivoaka tena izy teo amin'ny faritra kely ray dia ozy tamin'ny Abrahama hoe ny fahitana an'izao mova hanafina ireo zavatra teo amin'ny Abrahama amin'ny fahitana fa izy ny mpandova ny tany tsy hanao an'izany tsotro zao no zany ry Abrahama olasaiko anao zavatra efa ataoko ankehitriny. Andray an'io sika rariva eto Sodoma ary zay rehetra anjo azy ireo. Ary raha vao nitsodrano any Abrahama izy dia niverina ho tsity indray. Lehilahy ray izay nijoro teo ary nisy vovoka ny akanjony. Lehilahy ray. Ary tsy zany ihany fa ninana nofona zanak'omby novonoany Abrahama izy sady nisotro rononona omby vavy ary ninana mofo kobakatsaka, karazana mofo katsaka ary nanisy dobera teo amboniny. Tena marina zany. Ary dia miverina ho teo fanindray izy. Inona no nisy teo? Nahoana izy teo tsy nandray an'izany? Tsy mbola nateraka tahaka azy tahaka anareo mihitsy izy teo. Nefa nilainy ny nateraka tao amin'ny nofo mba hahafahany azona an'io fanondronana io. Vatana no ariana azy zany teo, vatany iray azo tamin'ny nakahany fotsiny ny calcium sy ny potasy avy tamin'ny tany. Ary ozy dia nandiga naniditra tao izy. Toy zany na izay ny Melkisedeka. Nandiga naniditra tao izy tao amin'ny vatany iray izay nahafahany nandeha teo anatrehany. Tena voasaryn'ilay efitra lamba dia ilay efitra lamba no ariana ihany. Tsy hoe efitra lamba no ariana avy amin'ny vehivavy ray tamin'ny alalan'ny kibodra vehivavy avy amin'ny sela, tsy zany mihitsy. Fa nahary an'io izy ary nandigana nivoaka teo ka niditra tao amin'io dia niresaka araka ny fanao Melkisedeka. Iza moa i Melkisedeka io? Fa i Melkisedeka io izay mpanjakan'ny Salema, Jerosalema zany. Sy andriana n'Andriamanitra avy indrindra lay nitsenany Abrahama
rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy sady nomeny Abrahama ny ampafolo ny zavatra rehetra aza voalohany raha dika ny anarany de mpanjaka ny fahamarinana io fitiavana lehibe io fanahy lehibe tany am-boalohany io mpanjaka ny fahamarinana de vao mpanjaka ny Salema koa zany hoe mpanjaka ny fiadanana tsy manandray tsy manandreny tsy manana tantara-pirazanana tsy manana voalohan'andro na farany fiainana izy ary zany tsy mbola nateraka izy io tsy faty mihitsy izy any teo Andriamanitra io azo antoka zany io ho fanehoana mialoha ny tompo Jesosy zany marina tokoa saingy nilainy ho tonga tamin'ny alalan'ny vehivavy tahaka anareo izay tonga tamin'ny alalan'ny vehivavy ary nilainy ho tonga araka ny fomba iavianareo mba ahafahany hitondra anareo hiverina aminy halleloja fahasoavana matalanjona tena mamilay feo zay namonjy ny mahanitra sy jamba mampalahelo toa very afahiny fahita ankehitriny noho ny fahasoavany jamba teo fa mahiratra zao mazava amiko ny zavatra nilainy natao Andriamanitra ny tonga za mba ahafahako noho ny fahasoavana ho ampahany nalainy ny fahotako ka amin'ny alalan'ny fahamarinany no ahafahako hanana fiainana marak'izay tsy afaka nifidy raha ny tenako efa mpanota ny toetro tsy nisy nidirako tamin'io mihitsy fa nateraka teto tany aho tamin'ny eloka niterahana tonga teto tany efa mpandangy tsy misy anjara mihitsy na de kely azy tsy misy na de ny fanirina azy ilaza amikisoa ve fa tsy mety ny mihinana fotaka ataonareo ve zany jereo hoe atraiza ny ainony anareo lazao migaika hoe tsy mety ny mihinana faty biby maingy de jereo ny avaliny anareo raha mahay mamaly izy de zao tsy rarahinao zany fa miala zany mihitsy fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nanova ny toetra io ary nanome anjara manokana ny aniry sy mosary ary angetaeta hoe ny fitiavanao ny famindraponao de tsara ho any noho ny ain'Andriamanitra maniry anao fatratra ny foko o David tahaka ny dera ny anana maniry ny rano anony no aniriny ny fanahako anao Andriamanitra omen'Andriamanitra ny olona io etaeta io ny ankohaka aminy ny ty ny katsaka azy saingy avily ny olona eo amin'ny atsony devolo zany de lasa izy ka mitsiritra vehivavy sy ny fafinaretana ary ny zavatra zao tolo zao niezaka ny afapohany io zavatra masina no arian'Andriamanitra ho amin'io de no ty azy apetrany eo amin'ny zavatra zao tolo zao zany nefa rahalahy raha vao niovy indray mandeha izy ka voadio sy voafotsy no arano nisy kakan'io sy reo karazana falitona rehetra eo amin'ny famorindranyo ka natao ao lay ranon'Andriamanitra madio de tsy kasika an'io mintsony ny ota amen toinona no itiavako azy toinona no iderako azy fiainako izy masoandro mamiratra ho aho ny rehetra ho aho lay pary lehibe no tonga mpamonjiko ary ny fahafenon'Andriamanitra rehetra no mitoetra ho aminy nidina avy any amin'ny voninany tantara velona hatrany zany tonga ny Andriamanitra sy mpamonjy ahy ary Jesosy no anarany teraka tao atranom-bilona vahiny teo am'ireo azy lay Andriamanitra anarana alahelo ranomaso ary fijaliana toinona no itiavako azy toinona no iderako azy fiainako izy masoandro mamiratra ho aho ny rehetra ho aho Andriamanitra ahoana ny nafahany nanao an'io nanandrana nanoratra an'io ny olona nisy nanao hoe raha fenotsika ranomainty ny ranomasobe kapenina ny milolo rehetra ambonin'ny tany atao taratasy ny abakabaka rehetra ary mpanoratra mahay ny olona rehetra ny anoratra ny fitiavan'Andriamanitra ao ambony toinona ny natongavan'io Andriamanitra ny lanitra io ho nofo ary naka ny fahotako ny anoratra ny fitiavan'Andriamanitra ao ambony de andritra ny ranomasobe na de ho fenona aza ny orona boky rehetra na de velarina manerana ny abakabaka rehetra azy ary ny anome an'ireo mpandova nyty famonjeny ity fanantenana azo antoko de ny anina tamin'ny tenan'izy fa hanangana azy amin'ny andro farany anome atsika fiainana mandrakizay ary tsy misy mahay mandrobaka azy ireo amin'ny tanako amen andesika ivavaka meloka tamin'ny fanosenany fitiavany va ianareo nandositra ny ala ny fanatreany soa va ianareo any olona lehibe nanao anareo arak'izay maizy anareo io
nefa dia eto ianareo zao marain'izao eo amin'izao faritry ny fiainan'izao ary manome anareo anjara manokana zany. Anohy iaina toy izany ve ianareo? Fomba tokana ihany no avelona anareo dia ninona ny Tompo Jesosy. Raha mino ianareo avy ao am-ponareo fa izy no zanak'Andriamanitra ka manaiky azy ho mpamonjy anareo ianareo ary mino fananangana azy ho amin'ny fahanamarinana anareo Andriamanitra raha ekenareo eo amin'izay fototra izay io dia efa anareo zany. Anangatanana ve nareo? Misy fanatsy ny bebaka vitsy ve ka maniry ny ibebaka amin'ity marainty hoe tsarovy ary rahalahy ry mpitoroteny raha ivavaka sika diso loatra ny kambana tamin'ny fiangonana nefa fantatro fa tsy mbola nananako mihitsy io zavatra resanao io, tsy mbola nateraka io fanahy mihitsy ary rahalahy Branham, tsy mbola manana nitsotro zao dia zay fotsiny tiako ivavaka ho ahy ianao mba hanomezan'Andriamanitra zany amin'ity marainty. Andriamanitra hitanao ramose isy hafa ve atao ve Andriamanitra atao voarak'izay tianao isy tiako ianaro tiako raha ho arak'izay tianao isy nanosika ny fitiavanao Andriamanitra hitanao ry anaka. Vetivety fotsiny ary raha fenotsika ranomainty ny ranomasimbe ka penina ny mololo rehetra ambonin'ny tany atao taratasy ny abakabaka rehetra ary mpanoratra mahay ny olona rehetra mianoratra ny fitiavan'Andriamanitra ao ambony dia andritra ny ranomasimbe na dia ho fenona aza ny oronam-boky rehetra na dia velarina manerana ny abakabaka rehetra aza. Fitiavan'Andriamanitra manan-karena sy madio indrindra, tena tsy misy fetra sy mahery, aritra mandrakizay zany. Irain'ireo olo-masina sy ireo anjely. Andriamanitra malalo, marina tokoa fa ny poety zay nanoratra an'ireo tenireo dia toy ny maro hafa amin'izay mino anao ihany, mikaroka miezaka mitady teny anehoanan'io ary voasoratra ao amin'ny baiboly hoe ary koa satria endry ny mpitoro teny dia nieritreritra sy nandahatra teny maro izy. Toy inona no itiavanay anana fiteny sy voabolana ahafahanay maneho amin'ny olona ny tena maizy an'io, saingy tsy hita eo amin'ny molotry ny mety maty zany. Ny mandrakizay rehetra dia tsy salasalana fa hanambaratrany an'izany ny amin'ny fomba ny avilona Andriamanitra ny lalitra teto tany mba hamonjy ny mpanota mahantra sy very ary mampalahelo. Mangataka anao zahay raha eo enganeka amin'ny alalan'ireo teny mitoto ireo na teny tsy tapatapaka amin'ity marainty raha nilazako azy mba hisy olona hita fiadanana sy fahafapo ary fampiononana be dia zay nandositra ny tady fialofana ary engane ny fanahan'izy ireo iorona mafy eo amin'io teny fikasana zay nianan'Andriamanitra io fa hanangana azy ireo izy amin'ny andro farany. Maro ny tanana nitsangana ato amin'izao trano zao dia ty tabernakle ty. Andriamanitra omeo azy ireo io fanantenana tsy mihetsika io amin'izao fotoana zao. Engane izy ireo ka iorona eo amin'ilay vatolampy fahagola, na mety masika toinona ny ranomasina ka mety misamboaravara ny sambokelin'izy ireo misy vato fantsika eo aminy dia ilay fampanantenan'Andriamanitra eo ny toeran'izy ireo nilazan'Andriamanitra tsy mahay mandangy izy. Izay mandre ny teniko izay no niezahako ny torina an'io maraina ka mino izay naniraka Jehova no manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga eo amin'ny fitsarana
fa efa tafafina niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ry mandrakizay eo taio izy reto anio arengany e ny olona rehetreto ka tsy eo ambaniny raha ka tsy mbola niova fo ny fanahy isy am'izao fotoan'izao anie zany tompo manatanteraka ny zava-miafiny anao io rehetra io nankinona taminao zany mangataka ny anomezanao azy reo fiainana mandrakizay engany endray andro any amin'ilay moron-drano any akoatra raha indro fa mamaky tsiraray eo amin'ilay loasa zay engany ka iona eo zay de eo am'izay tsy anaovana veloma intsony ndray andro any zay de ho tonga eo amoron'ilay renirano amin'ny fanakatonana ny fotoana rehefa tapitra ny fisainana farany ny amin'ny alahelo de isy olona iandry eo aneo anay ny lalana tsy ilaiko ny hiampita ny Jordanina irery fa isy anankiray eo olona iray miandry eo zay aneo amiko ny lalana tsy ilaiko ny hiampita ny Jordanina zay rehetra manana zany fanantena zany atsangano ny tanana ankehitriny raha sandratrareo ny lohanareo tsy ilaiko ny eny de raha fotsiny izy tapitra ny afatra tsy faly anareo Andriamanitra ny anina fa tsy Andriamanitra ny anina fa iaona aminareo eo izy maty Jesosy anao fanavotana ny amin'ny fahotako rehetra rehefa eo amiko ny azina inona lazainao efa niala ny fandronana iandra eo izy tsy ilaiko ny hiampita ny Jordanina irery nisy fotoana aho no nafoy sasatra de raha fotsiny izy ankehitriny to efa lasany namako rehetra efa teo am'izany toerana zavy ianareo saingy misy fisainana mampahery ahy inona ny teny fikasany mahatonga ny foko faly tsy ilaiko ny hiampita ny Jordanina endry zanaky ny teny fikasana de reo fotsiny izy satria nataony zany tsy ilaiko ny hiampita ny Jordanina irery maty Jesosy anao fanavotana ny amin'ny fahotako rehetra inona ny misy eo rehefa eo amiko ny azina iandry aeo izy tsy ilaiko ny hiampita ny Jordanina irery rehefa ho tonga eo amin'ny ony aho ho avy eo ny tsiraray aminareo misy aloka maizina lehibe eo anoloanareo varavarana lehibe io hititreo ianareo ndray andro any mety alohan'ny letehan'ny andro mety alohan'ny katonany fiangonana an'io maraina hititreo ianareo isaky ny mitepy io fo io de miamanatona digany iray ianareo rehefa eo amiko ny ezina iandry aeo izy nilaza izy fa ho eo ny anina izy fa iandry eo tsy ilaiko ny hiampita ny Jordanina irery tomposoa o feno ny fonay an'io maraina tena tondraky zany ny fietrenetana fa rehefa mitsahatra ny fitepony fo ka manisondana manodidina ny loha ny mpitsabo ny tanana tsy mavita miatsika intsony fa mivatika mangatsika ny tanana ny zanaka ny reny ny tomasy midradradrada ny malala ny tena de mivay io varavarana lehibe any io iandreo ianao o Davida na de manao ny fiainatsita ho fandriko aza de ho any ianao tsy ilaiko ny hampita an'io irery
rehefa manomboka mamiratra eo amin'ny tavanay nipitika ilay renirano dia akan'ilay samby fahalavotanaandriamanitra hitaridalana anay anivatsivy eo nampanantenany ianao an'izany izy davida mpaminany nanao hoe eny na dia mandeha mamaky ny lohasa aliko ny fahafatesana aza dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko nitsorakazonao sy ny tenao reo no mahafatahotra tompo faly tokoa zahay anio fa tafiditra ho mpandova ny telo fikasana amin'izao andro zao dia efa ato anatinay ato ny fiainana mandrakizay satria tianay ny tompo jesosy sady nino azy zay no nanaiky ny teniny sy ny fampianarany ary omeny anay ho tombo-kasen'ny finoanay ny fanay masiny ny tombo-kasen'ny fanay masiny miorina mafy ilay finoanay ato anatinay ary na dia mamakivaky eo amin'ny aloka maizina matetika azy zay no tafitoana eny an-dalana nefa dia mbola miazo natrany vaty fansikay misy zavatra ao anaty ao milalilao izay to tsy mitsahatra mitarika manao hoe mandrosoatrany mandrosy ansika andriamanitra o taio zahay milanao zahay terizo matoky sy marina trany zahay mandra-patokany fotoana akanao anay ka ideranao zahay mandritry reo taona tsy misy farany ary amin'io andro zay joroanay ety an-tany io reo tongony soa dia tsy mbola nikasika an-tany atreto fa eny misy azy eny amin'ny abakabaka ary olo-masina sy navotana tamin'ny taona rehetra nandritry reo fiambenana rehetra ny voalohany faharoa ny fahatelo ny fahefatra ny fahadimy fahenina ary ny fafito ijoreo irakotra ny fahamarinany rehetra dia anisy boninahitra azy ho mpanjaka sy tompony tompo zahay ka hiran'ireo tantara-panavotanyireo ipitaka ny fonay mahantra rambanjina azy zay ny tianay ka nanome ny tenany ho anay fony zay tsy mendrika no tiavina ary mpanota dia maty ho anay Kristy mba ho voavony zahay isaoranay ianao ny amin'izany raha eo amin'ny anaran'i Kristy amen. Tia azy ve nareo? Tena misy marina izy tsy mahatsapa fotsiny ve nareo fa tony hoe te ametraka ny sandrinareo manodidina azy sotro zao tsy ho tianareo fotsiny ve ny andadilady ka hikasika ny tongony enareo tsara fataro fa fanaon'ireo olona vitsivitsy nakeo amin'ireo fivoriana nataoko tany Phoenix Arizona ho reo te resaka ny amin'io aminy te laza aminy hoe tompo tia ianao fony lalako mbola maizina indrindra ho tiako fotsiny resaka amin'ny an'izany alohan'ny ampitatsika te ahita azy te ahita an' Jesosy fotsiny raha mieritreritra ny am'izay ho tsapako fa iofitrofotra ny foko kely rehefa mahita azy mijoro eo nantany tena matetika hoe nireko nahafahako nandrian'ilay feo milaza hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavisatretana zany menareo fitsarana mety sy horeko arabaka teny mihitsy arak'izay nytenena ny azy tam'izany io nefa tiako ny andria azy ianao an'izao amin'ny andro farany tsara zany ry mpanompo tsara sy mahatoky ankehitriny midira amin'ny fifaliany tompo zay efa voaomana ho anao hatramin'ny afrina hatramin'ny aminjenanareo ve tsy rahalahy hatramin'ny andrenana zao toy zao fony anahita sy nahafantatra mialohanao ka nanendry anao amin'ny fiainana mandrakizay efa voatay ianareo teo zay rehetra fantany raha teo no nantsony tsy marina ve zay rehetra nantsony no amarinina reo zay no amarinina no meny voninahitra zay ala izy efa nahafantatra atsika izy niantso atsika nanamarina atsika ary efa nomembonahitra miaraka aminy sika amin'ny fiafarany zao tontolo zao makany amin'ny valisoa atsika tsy faly ve nareo azo antoka fa tonga anareo ty azy zany fony anareo tsy nahavonjy tena dia tonga teo izy ary nanao an'izany anareo isaorana nely atady mamatro raha nabavitry ary ty nifotsika amin'ny fitiavana kristiana raha mbola manana zao fimbonana kely iderany zao sika dia vavaka ho an'ny marary avy eo hitanareo any Andriamanitra ho anareo nanangana ny tananareo ho an'ny kristiana io maraina ataovy zay ahafanareo idera anompo azy eny andesika idera azy fotsiny eto amin'ny mafiangonana ianareo méthodiste rehetra église de Dieu assemblée de Dieu presbyteriana luterana katolika miaraka sika rehetra eto andesika hiry isaorana ny lay tady mamatotra ny fotsika ao amin'ny fitiavana kristiana ny fiombonan'ireo fisainana mitovy tony ao ambony eo anoloan'ny seza fiandrianan'ny ray
no andrarantsika ny vavaka mafy ataotsika, ny tahotra, ny fanantenana, ny tanjona ananatsika dia iray, ny fampinonatsika sy ny fiahintsika. Rehefa misy tafasaraka amintsika, manome atsika fanaintainana ao anaty zany, kanefa mbola ho tafakambana hatrany ny isika metodista sy batista sy ny sisa, sady manantena ny iaona indray. Tsy mahatonga anareo mahazo aina va zany? Andesika itotika ary fandray tanana ankehitriny raha iran'io indray eo anoloan'ny raiso tanana ny olona ao andahosinareo, eo alohanareo na ny eo anilanareo. Fiandrianany ray no andrarantsika ny vavaka mafy ataontsika. Ny fampiononatsika sy ny fiahintsika. Rehefa misy tafasaraka amintsika, ifankaty isika, manome atsika tianareo itovy ny fivoriana, hitanareo zany tytsika fanaintainana ao anaty zany. Kanefa mbola ho tafakambana trano ny fotsika ho iray, sady manantena ny iaona indray. Raha tsy misy tsony ny aty iaonsika amin'io andro lehibe io. Endray eo ekeo ny fanomponay zao maraina zao, raiso ny teny ary amboleo ampon'ireo mpino zany, enganeka tsy hitany ilailany amin'io izy ireo ka ambony androany fa ambany rapitso fa engane ireo tenireo ka hita toerana fitsarana ao ampon'ny mpino sy raray amin'ny fahalalana zao hoe ny anina tamin'ny fianianana Andriamanitra. Ka misy zavatra roa tsy azo ovana eo, ny tsy fiovan'Andriamanitra izay le izy hoe tsy hainy ny andainga, mba ahafahan'ireo mpandova n'izao famonjeny zao anana n'izao fanantenana mafy zao tsy metsika ary azo antoka vatofantsika ny aina. Amin'ny fahafantarana zao hoe nampanantenanay Andriamanitra tamin'ny fianianana nataony, ny ray tsy afaka mandainga izy, ny ray nanao fianianana izy ho fanampin'izany fa hanangana anay amin'ny andro farany ara-menay fiainana mandrakizay. Amin'ny fahafantarana hoe taoriny ny antsonanay dia efa nilaza izy fa nahalalanay talohan'ny andrenana zao tontolo zao, sady nanendry anay raha teo amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Ary efa nalala mialohanay izy niantso anay, ary efa niantso anay izy dia nanamarina anay. Tsy afaka namarina ny tenanay zay, ko dia nanamarina anay tamin'ny nahafatesany zanany izy. Ireo zay no amarininy no efa nomeny voninahitra, efa voatonona ny teny ary eo amin'ny dianay fotsiny zay. Eo mpandehanana mifaly eny amin'ny lalanay makany amin'ny voninahitra, omeo finoana ny olona. Ary aoko rehefa zarandrantsikely sy sisa mifikitra eo amin'ny vahoaka, enganeka hisaraka hiala amin'izany izy ireo amin'ity maraina ity, miaraka amin'ity tenin'Andriamanitra ity zay vatofantsiky ny aina tsy mihetsika ary azo antoko. Enganeka hisaraka hiala amin'ny fahazarandratsiny izy ireo, reo fatezerany kely tsy voafehy fa reo zavatra nitranga araka ny volazan'ny Paoly tamin'ny ampahany afatra nentina andro vitsivitsy lasa zay. Aoko sika naisotra zay rehetra mitambesatra amintsika mba miota zay malaky mahazo atsika, ahafahantsika miazakazaka amin'ny faharetana amin'ilay fiazakazara filokana napetraka teo alohantsika, mijery an'ilay tompony finoantsika sy mpanefasa Jesosy Kristy zay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika, kanefa tsy nanoty. Navela ho nalaim-panahy izy saingy tsy resy ny fakam-panahy, ary nalaim-panahy anoty zay nefa tsy ho resy mihitsy, satria le fiainana ato anatinay dia le vatofantsiky ny hoavinay mandrakizay ka zonona io masina ato amponinay. Eny misy maro nampijaliany Satana tamin'ny aretina, efa miomana ny vavaka azy ireo zay raha eo engan'izy ireo raha ino fa mandalo eo ambanin'ny tenin'Andriamanitra androany
dia io tena sarobedy notoriana androany io efa nanambara ny baiboly tsy lavitra ny misy andreo anjelin'andriamanitra ary ny fanemasina lehibe ambonin'izany rehetra zany dia eto mba hanambarany amin'ny teny koa raha iny fa mandalo eo ambanin'ny teny fampanantenana izy ireo amin'ity marainty ho sitrana ane izy ireo raha hiala eto dia hanala ny fitaovana famondrany ka hiala amin'ny seza sy ny filanjahana andriny izy ireo ka ho sitrana tsotro zao ekeo zany tompo iverina ane izy ireo amin'ny fivoriana manaraka zay anasana azo tonga na any amin'ny fiangonany ihany ifaly aneo zavatra lehibe nataon'i Kristy ataonay zao mba ho voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Miala tsiny aho ny amin'ilay fampanantenana nataoko hoe amin'ity maraina ity sika dia andrainy toko fafito nefa tsy voaraiko zany ary tsy maintsy hanokana fotoana kely sika eto anio dia larambavaka ary anio ariva raha sitrapony tompo andrainy toko fafito sika ka hita amin'izany hoe iza moa io Melkizedeka io firy ny tialala tonga dia iresaka ny aminy avetrany sika ary vitantsika amin'izany ny tena maizy azy fa ny soratra masina no manambara hoe izy hitanareo ary ny Scofield fa fisoronana zany ahoana anao fa anio fisoronana nefa tsy misy fiandohanana fiafarana hitanareo fa tsy fisoronana io lehilahy io teo io Melkizedeka anarana olona iray ohatra tsy hoe mila ady hevitra fa ny siasa kristianina milaza fa ny fanahy masina dia eritreritra nefa hoy ny baiboly izy ny fanahy masina ary ny izy dia mpisolo tena manokana olona izy io tsy hoe eritreritra olona iray zany mihitsy ary Melkizedeka dia lehilahy iray lehilahy tsy nanana voalohan'andro na fiafarany taona tsy nanandray izy na reny na firazanana fa hitsika hoe izy io raha sitrapony tompo anio ariva avy amin'ny teny tianareo ve zany fanilo ny tongo sy fanazavana ny lalako ny teninao eny hoy ianareo raha Branham tena tsy azoko zany za ihany koa saingy indray mandeha nitory tany Kentucky ary ho any sasany zay vo tonga ireo katolika sy ireo hafa zay tsy mahatakatra ny alalinany sy ny areny reo zavatra misoratra masin'ireo nitory ny amin'ny fanasitranan'Andriamanitra nisy ankizy vavikely ray tsy ny kiraro mitondra zary izy raha 15 taona nefa nanana zazakely ary nalemy izy io hoia inona ny mahazo azy ranabavy ny zanakao ozy taraina foana izy ty tsy fatany ilazana an'io hoe malemy tsy fatany ny fiantsonan'io mety tsy mbola nanana kiraro mihitsy vavikely io teo amin'ny fiainany vavikely malala ny rainy sady niraraka taoriny ny volo lava hoia mino venao dia nijery ahy reo masony kely maintimainty reo ozy eny tompoko tena mino aho nalaiko le zazakely ary ateo mpivavahana ho azy aho dia tsy taranitsony izy io dia lasa nivoaka izy io ny ampitsoniny nandeha niaza votsira atao ambadika ny tendrombohitra iray nandre lehilahy ray nipetraka nyresaka teo sady nisy tsofana nena dia nisokosoko teo niaza votsira ny tenako niresaka ary zareo nipetraka teo nitsakitsaky paraky dia nandroro nipitika araka zany reo raviny ary niresaka ny amin'io izy ireo ny amin'ilay fivorina omaly arivan'io nisy anankiray tamin'ireo nanao hoe nahita n'io zazakely io nakany aho tamin'io maraina io hitanareo ozy tena nisy io ary nandroro izy fa nisy basy maro miankina teo amin'ilay azo ka dia nieritreritra fa tsaratsara kokoa ny aneoko ny tenako fantatrareo tsara nisy disadisa ihany koa teo amin'izy ireo koa dia nivoaka teo hoy manao ahoana rahalahy nisy zalahy ranjanany be to izy lay niteny tsako paraky teo ambavany toy zao nivoaka tamin'ny lafinilany toy zao sady lehibe ny lavatenda nanao satroka efa tota lehibe izy zay somary nidina nanarona antavany mijery totika izy ary nahita nakariny ny tanany ary nirasy ny satroka io le sonofainga zany dia natelo ny paraky nitsakony io ozy manahoana pastory hitanareo tompoko fanajana ary marina zany raha ny fomba tsy nahafaty azy tamin'izany dia tsy fantatro nefa tsy maty izy koa ny ampitso arivan'io niverina dia nisy lehilahy ray teo zay nila ady hevitra kely tamiko nakao amin'ilay fiangonana tsy mino fanasitranan'Andriamanitra izy koa fiangonana metodiste io Whitehall ao Kentucky izy io ary dia nakao teo ivelany nisy azy nisy fanilo teny an-tanany ary ozy tete zavatra ary mpitoro teny tsy afaka anaiky zany satria tsy hitako io tsy afaka hitsy zany hoe anao ozy tsia ozy olona marary ny tenako nefa ozy tsy hitako tsotro zao zany aiza ianao no mipetraka ozy ary ambadika ary any Big Renox koa ahoana ny fomba fodinao ozy mandeha tongotra mody hitanao ve ny tranonao ozy tsy tompoko maizina be any oalina fendrahany ozy ahoana no dinao ozy amin'ity fanilo ty ny fanilo dia tsy manome hazavana ny lalanao rehetra hatrany hatrany ahoana natogavanao any ozy amin'ny alalan'ny fanilo no amindrako zay lay izy efa eny aminao zao mijiro n'ilay fanilo ary isaka ny manao dingana eo amin'ny faritra eo ianao dia nazavatrany eo alohanao ny hazavana raha mbola mandrosy ianao dia hiaraka aminao foana ny hazavana ary ataovy zany anio maraina mila ny Kristy ianareo lay mpisorona be indrindra lay mpanalalana
ho an'ny aretinareo na zay marary anareo na ny fananareo. Mety tsy azonareo zany, tsy azona ihany koa, nefa mandidy zay ny andehananareo amin'ny mazava, tahaka azy eo amin'ny mazava, manaova dingana ao amin'ny hazavana. Ary rehefa eo aminareo ny hazavana dia amirapiratra hatramin'ilay andro tanteraka ny hazavana. Io no hanazava hatrany ny lalana eo alohanareo. Fa hiakatra eo amin'io lalambe tranainy io sika, milaza amin'ny rehetra ny toerana leha. Aleo kokoa kristianina toy ny fahiny tompo no zay rehetra fantatro. Tsy mbola renareo ve io ira fahiny io? Tsy misy toy ny hoe kristianina toy ny fahiny raha ny fitiavana kristianina, fa hiakatra eo amin'io lalambe tranainy io sika, milaza amin'ny rehetra ny toerana lehako. Aleo kokoa kristianina toy ny fahiny tompo no zay rehetra fantatro. Tiako tsotro zao zany. Eny ary ankehitriny ivavaka ho an'ny marary sika tsy miambo manasitrana ny marary sika, raha zay dia ho nilaza zavatra diso sika. Ny marary rehetra eto dia efa sitrana. Zay ny voalaza soratra masina. Ny dikapoka taminy no nasitranana antsika. Tsy zany ve? Zay rehetra mpanota eto angamba mety isy anankiray efa voavonjy ianareo hatramin'ny hafatesan'i Jesosy. Saingy aoka ianareo tsy ho faty eto mihitsy raha ino fa atao eo anatrehanareo ny anjara manokana, ny ho ao amin'ny fanatrehany ka izao ny anaiky zany. Ataovy amin'izao fotoana zao zany. Zao ankehitriny zao ianareo no tsy maintsy manaiky zany. Raha ioaranareo ny raha dia tsy misy afa-tsy efa voatsara ianareo satria ny fihetsika nataonareo tamin'ilay fanavotana nataon'ny Tompo Jesosy Kristy no nitsara anareo. Hitanareo, ianareo ihany no nitsara ny tenanareo eo. Notorotoroina no ny helintsika ary izy ny dikapoka taminy no nasitranana antsika. No zany tsy anana na inona na inona, tsy manana na inona na inona ny fiangonana anasitranana anareo. Ny zavatra tokana azona ivavahana dia zao, mba hahafahan'ny fonareo tsy ho levona ka ho eo amin'ny altara ianareo amin'ity marain'ity mba hanaika any Kristy ho mpanasitrana anareo toy ny nanekenareo azy ho mpamonjy anareo. Ary raha tsy eo manao fagakana Andriamanitra, rehefa matarana lehibe izy ny jamba, ny marenina, ny mona sy ny sisa dia sitrana teto amin'ny tabernakle. Fa na nisy zany na tsy eketsika foana io. Matetika ireo zavatra eo dia noho ny fahitana. Firony teto telo alahady lasa teo zay na efatra raha iny fa nisy lehilahy tonga teto sady jamba ny malemy na nipetraka teo amin'ny seza misy gody ka efa tsy nahazona azy ijoro mahitsy ny ozany. Fa talohany alako tany an-trano nahita azy tao amin'ny fahitana hoe isy lehilahy ray eo mainty volo efa miafotsy, ny vadiny dia vehivavy tsara tarehy 70 taona eo, ho avy eo izy io ary tomany dia nitany ahy izy io ny verina ka hivavaka ho an'ny vadiny. Nipetraka teo mihitsy raha lehilahy dia nidina teo ahy nolazaiko tamin'ny rahalahako sasany teo hoe nijereo tsara iny. Ary rehefa nidina anakeo amin'ny altara zay nisy hafa ny vavahana, rehefa nanao ny vavaka dia nanalafitra teo ary niverina teto dia nitsangana ny vadiny dia nanatona arak'ilay fomba nolazain'ny tompo mihitsy fa isy nijery tsara ny olona raha ho toy zany ny fitrangany, tsy ho diso mihitsy zany. Fa rehefa nandresy iny fantatro tamin'izany fa io lehilahy io ny Dr Ackerman Etzbertse Indiana no nandefa azy lakeo, izay katolika fa pretra ao amin'ny monastera ao Saint Ménard ny zanany lahy. Ary Dr Ackerman dia mpiaza namako ary nandefa ny lehilahy teo izy dia ny tompony naneo ahy lehilahy mainty volo zay nandefa azy teo saingy tsy fantatro hoe izy io. Oya tsy Dr Ackerman ve io? Izy io. Hitanareo aveo raha lehilahy, oya zao no lazain'ny tompo nidina teny aho, oya ramse mitsangana sady jamby izy no tsy afaka izy ny ozatra ny azona ny tena ny joro tsara ny potika tsy vita ny joro tsara toy zao. Hitanareo efa taona maro na toy zany azy, efa tany maio sy ny sisa izy ary mivavaka ho azy fotsiny ahy dia natsangako izy dia izy fa nandesina mindra teny rehetra teny tamin'ny voalohany ozy tsy afaka mahita anao aho. Aveo dia nika izy hoe mahita nisokatra ny masony teo. Orthodoxe izy io ary presbyteriana ny vadiny. Everiny olona sasany hoe tsy mba mika ny presbyteriana sy ny orthodoxe, tokony ho nandre azy ireo ianareo. Zany mihitsy nikikika sy ny famiany izy ireo niverina izy ary nalainy ny sezakodiany dia niala teo izy ary nidina nytohatra toy ny olo-kafa rehetra ihany afaka nahita sy ny teny sy ny sisa. Na sy taratasy avy aminy aho na antso ndray andro iny ataoko fa rahalakoka ny nakany aminy ozy misy zavatra mafana tsapany eo masony. Zany mihitsy ilay ozatra zany, reo ozatra ao masony no mitombo ary miverina velona indray ianareo tsara ka maka ny toerana. Efa nesolona iala ny osiny raha velanareo anao tokony atao ny natiora. Rehefa tsy misy zavatra manakana natiora dia anatanteraka ny fahefany feno zany. Raha misy fe manodidina ny sandronareo manakana ny fikorinany raha dia ho faty ny tananareo aty aparany. Eny satria raha ny tokony ho izy tsy maninona io raha velanareo toy zao fotsiny. Saingy ny zavatra nanapaka ny natiora koa raha tsy hitanareo ny mahatonga an'io dia tsy misy fomba mihitsy ahafahan'ny dokotera hitsabo an'io. Zavatra roa ihany no ahafahany miasa dia izay zavatra mety hitany sy izay zavatra mety tsapany. Zay ihany no zavatra tokana ahafahany miasa dia ny zavatra hitany sy izay tsapany. Raha tsy hitany ary io dia tsy maintsy resaka ara-panahy zany. Koa dia zavatra tokana ihany no mety isy, zavatra tokana ny mety hitranga mivavaka zahay. Fa Kristy no manala n'ilay ozona mampiala lavitra ny demony ahy dia manompoka miverina amin'ny lonony zany. Salama, lasa salama ary zay ihany ny amin'io. Andoka demony ahy amin'ny anarako izy ireo. Zany ve fampanantenana ho an'ny fiangonana zany, fampanantenana fahefana zany dia ny fanatrehany eto amintsika
antsika eny inona ny mahatonga antsika tsy ho tonga lafatra amin'ity marain'ity ka manao an'ilay zavatra tony nanaovany azy reny satria mbola ao anaty efitra lamo sika hitanareo nefa misy karazana fahatsapahana eo izay miteny amintsika hoe hitanareo ary rehefa aikanareo ny falasitranana anareo na inona lazay la efitra lamo zay lazay ny teny no zava-dehibe hitanareo zay la izy ary ny teny dia ambony noho ny zavatra hafa rehetra foana tenin'Andriamanitra mandrakizay jereo sara efa maty ny kibo 70 taona sady efa niara-niaina tamin'ny vadiny hatramin'ny 420 na 70 taona izy tsy mananjanaka Abraham efa 100 na vadika Andriamanitra teo javanisy ary nomeny zazy izy ireo hitanareo satria nino izy ireo niatso andreo zavatra tsy misy ho toy ny misy makanesy eto toy zany anio maraina ary sakaiza ary ariva miandro sika ny raha misy mamagy anay eo aminareo rehetra ireo dia mahafaly anay ny maheto anareo anio maraina arobanareo any Andriamanitra ka raha eto atanana ianareo raha ariva dia afaly anay ny fahatongavanareo anio arivo ho famaranana an'izao fivony zao ny Melkisedeka nefa raha tsy eto ianareo ka manana fiangonana falianareo dia mandiana ny fiangonanareo eo no misy ny andraikitrareo raha misy fiangonana ikembananareo dia mandiana any fa ny eto dia tabernakla kely izay iangonantsika ka ananana fimbonana eo mitsiraray eny hitanareo any tompoko raha nabavitra arty no itendry amintsika ilay hoe akaiky ilay mpitsabo lehibe zao ary misy mila vavaka veto asandrato ny tanana ianareo zay teo eo amin'ny laram-bavaka ka ametraka ny finoanareo amin'ny Kristy eny ary raha afaka keo amin'ity ilan'ny fiangonan'ity ianareo raha sitrakareo ary azon'izy ireo atositra kely ny seza rahalahy raha sitrakareo zany mba ahafahantsika hanana toerana kely malalaka zay ahafahana mitondra ny olona eo makanesa amin'ity ilan'ity fa hivavaka sika eto raha epirana ary angataka andreon'olona eto na avy amin'ny anaram-piangonan'iza na fiangonan'iza tsy mba mpaninona zany raha mino fanasitranan'Andriamanitra ianareo sitrakareo ve nijory araka amiko eto amin'ity lampiazo ity ka hivavaka ao ny marary afaly anay ny fahatongavanareo na avy amin'ny anaram-piangonan'izy na tsy avy amin'ny anaram-piangonana na zay mety maizy anareo dia afaly anay ny fahatongavanareo maratona fotsiny araka etriny mba hivavaka mekary eto ary tongava eto anilako raha lany vilona tongava ary miaraka amin'ny diloilo